Alarby 12 jona 2024 mananitra ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'izao fandarana miara-manonja izao miara-manonja fandarana izay tsy zoviana amintsika itsony minga eto amin'ny MPS Radio Mada azonao raisina ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube. Raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny sehatra makafaka politika eo ny solombavambahoaka efa hita ao ambadika eo sady ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fahadimy sady lehibe ny groupe parlementaire Tiako Madagasikara eo anivony antemera-pirenena ny député fetra ary dia hiaraka amin'ny namana Faniry Razafimanantany eo izy afaka minitra vitsy. Ao aorianan'izay ny tenako dia andray ny tanora avy any Antseranana efa tonga ry zareo ary avy any Antseranana no tonga aty Anosipatrana tonga aty amin'ny MPS mba hitondra ny etaetany ilaza ny zavatra iainana amin'ny fiainana isanandro mihitsy io amin'ny mahatanora azy dia resahany eo ny problema ny tanora eo ihany koa ny momba ny fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha nisy moa ny dinika zavaranando ny fanaovana tamin'izy ireo dia tsotra fotsiny ny nambarany reto tanora avy any Antsirana reto izay mbola hiakatra plateau eto rehefa avy eo ny amin'ny hoe tsy misy raha manjary ny fiainana amin'izao fotoana izao, tsy misy raha manjary mahafoka be zay dia hitantsika eo ny ambarany izy ireo izany. Ankoatran'ny izay dia mazava loatra tsy atonotsika ny misaotra n'ilay nahary satria raha tsy isy tsy afaka miserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika. Eo ihany koa ny fanadonona mihitsy ianareo zay mba mangataka ny hoe mba ataovy kokoa zay mba resao zay dia eo zany ny any amin'ny toerana antsoina hoe Pas de Calais any France zany dia eo ihany koa ny any Vancouver lavitra be zany any Canada zany dia eo ny any New York moa dia feno malagasy ka eo New York ao ary ny tena mahafinaritra dia hoe ny malagasy ao New York dia misy ny fionana io tsy voatery hoe resaka politika ihany fa hoe amin'ny malagasy dia misy ny fionana dia atao ny programa hoe amin'izao dia any amin'ny anina indray miona dia amin'izao andro dia any amin'ny anina indray miona dia mahafinaritra ny momba zay. Ny eto an-tanindrazana moa tsy azo atonoana fa dia eo zany ianareo Mahajanga, ianareo Fianaratsoa, ianareo Betafo, ianareo Manakara, ianareo Mananjary, ianareo Toliara, ny ao Taolagnaro ihany koa tsy atonoana, ianareo Ambatondrazaka, ianareo ao Parafaravola, ianareo aty Apitatsinanana zany Merimandroso sy ny rehetrarehetra ny hatrany Kaloara rehetrarehetra any dia arabaina manokana daholo satria dia petsaka ny namana any amin'iny faritra loatra iny zany. Zay ary noela tokolasy tombovavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny resaka isika efa eto Faniry Razafimanantany dia andray ny député fetra izy miarabanao namana Faniry Ndawary Zatsy. Eny ary dia miraba ny namana Rina Rabe Mananjara sady misaotranao ihany koa nanokatra ny fandarina ny teknisiana tsy adino izay mampifandray-tsika amin'ny alalan'ny onjabeo ny MBS sy ny Radio Mada. Tsy adino ihany koa ireo mpanaraka antsika manerana ny Madagasikara any amin'ny faritra rehetra izay mandray ity onjabeo ity, any Varatra, any Andrefana, Atsinanana, Atsimo
dia mandray ity fandarany ty avokoa ary samy manana ny fanamariana avy amin'isika isika ny am'izay fahazoantsika ny fandarina izay ary de raisina avokoa reny rehetrarehetra reny sady mahafinaritra no mandray azy satria de betsaka ny tolo-kevitra ny fankasitrahana ny fankaherezana avy amintsika tsy hoe émission mikapokapoka na mitatasiaka na émission mandany andro fotsiny sy fahaletsikera fa miezaka mitondra ny endriky ny fanabeazana sy izay tsara ho fantatry ny vahoaka mba ahafahana manomana ny hoavy ho an'izany vahoaka malagasy ny olombelonena sy ho an'ny Madagasikara zay handova sy holovainy reo taranaka ao aoriana zany. Tena hanovana asa lehibe zany ary zany indrindra no anto pisina sy anto pijoronay isan'andro eto amin'ity fandarana ity. Tsy ataontsika hoe mampangidy rora akory no miresaka izany isan'andro ary tsy hitsitsina ny fotoana fa raha mbola misy koa ny fotoana dia tonga eto hatrany izahay ny amin'ny fomba firesaka ny amin'ny fomba fanehoan-kevitra samy manana maizy azy ny rehetrarehetra ary zay mahasamy hafa ny olombelona fa ny zava-dehibe de hoe voaraintsika menakavy ny afatra na ny mesazy zay tiana pitaina ao anatiny tony fandarina itony ary ny fandraisantsika zay afatra izay nandritry ny fotoana zay nisiny zany miara-manonja izany dia azo lazaina fa mahatonga saina ary azo hitarafana ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe raha tsy nanazava raha tsy niresaka raha tsy napita ny zava-misy tamintsika tamin'ny alalan'ny fiainan'ny firenena tamin'ny alalan'ity onjam-peo sy fahitalavitra ity izahay dia inona ary no ny aina n'ity Madagasikara ity atao anaty zay taona vitsivitsy nitondrany zao fitondram-panjakana izao zay nanaovana zay taniny tibona nanaovana zay tian'izy ireo ny tantanana ny firenena am'izay nafatifaty sy am'izay mety nafinaritra an'izy ireo fa tsy izay mahasoa sy izay heverina fa tokony hitazaina ny vahoaka amin'ny akabeny sy hitondrana zay tena hoe tsirim-panantenana sy izay tena hoe mahasoa sy mahasambatra ny vahoaka malagasy zay satria izany no nampanantenaina nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary ny alokelin'izay rehefa nieritreritra fa akafaifana zao fitondram-panjakana izao tamin'ny taona 2024 no angakaingana koa raha ohatra zay no hitondrantsika azy ka ny fampatsiahivana ny trangan-javatra tamin'izany ny fampanantenana ny kandida ny fampanantenana ihany koa taty anatin'ny fotoana zay efa nahazona fanjakana nanomboka ny 2024 de mbola nentina hatrany teto amin'izany fandarina zany ary ny fitsikerana ny fitantsana zavatra tsy mety sy ireo tsy firindrana ara-pitantanana sy ara-pitondrana ny firenena dia ny ezahana nentina teto amin'izany fandarina izany isaorana sika rehetra satria matombola mijoro ty fandarana ity na inona rivotra rehetra tany ambadika zany dia mbola eo isika mpijery mpanaraka mpiaino ary indrindrandrindra ny tolo-kevitra sy ny toromarika avy amintsika natsarana ary nentina namezana izany fandarina izany tsy maintsy nentin'izay satria isika dia miezaka mandrakariva anatin'le hoe mifampizara izay mavesatra ary mifampizara ihany koa izay heverina fa erahana mitantsorika ary erahana mamindra mba hahafahana tsara mametraka amin'ny tanana amin'ny tokony izy ary mametraka amin'ny tongotra araky ny tokony izay ho ale zany no ezaka ataonay zay atao anatiny zany miara-manonja MBS Radio Mata zany miaraka amin'ny resolombavamboaka reo politika ny antokotiko Madagasikara reo mpikatroka sy mpitarika ny RMDM reo mpanetana reo avy amin'ny antoko politika samihafa ny fiarahamonina sivily ny fikambanana tsotra ary reo olo-tsotra ihany koa zay maniry sy manakevitra ary anisany manakambara ny amin'ny raharam-pirenena dia nomena sehatra tamin'ity fandarantsika ity zava-dehibe zany ary mbola anaovana ny fanasana hatrany ho antsika zay manakevitra ka hiakatra etenivon'ny miara-manonja MBS Radio Mata fampidirana zay tarijesaka ihany koa ary atao hoe savaranonandon'ny raharaha zay ho resantsika androany satria eo amin'ny fiainan'ny firenena moa indrindrandrindra eto Madagasikara zay tsy hita atao anatin'ny 80 taona tokoa no hita amin'izao fotoana izao satria raha vao mikipikely fotsiny maso raha vao mandromandry isika matory ka mifo maraina akoatriny le hoe miaina amin'ny delestady isan'andro akoatriny hoe miaina amin'ny tsifisiny isan'andro
de maheno vaovao atrany ary vaovao mampome, vaovao mahasosotra, vaovao mampivaraotsana no entsika isan'andro ambony hoe misy manao kidnapping zaza varira, mba ambony hoe misy manao kidnapping tovavy, misy manao kidnapping tovolahy, misy manolana tovavy, misy manolana tovolahy, ambony hoe misy makamasona tovolahy kely sy tovavy kely etsero, ambony hoe misy mandevina zaza velona hony atao fanatitra, atao sorona hony. Zany ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao, sy ny fanamboarana vola sandoka, ny resaka droga, ny resaka héroïne, cocaïne, dia za rehefa mandeha bahoana eto Madagasikara de mbola marenao fa nisy détournement na vola be ndray hony tao anatin'izany ministera ny arena kibony tany izany, ary efa nesorina ny ministra teo aloha saingy mbola nomena promotion vaovao ndray tao anatin'ity gouvernement ity, de mbola nomena ministera hafa zay misy aina ho an'ny malagasy ao anatin'izany tontolon'ny rano izany. Akoatran'izay dia ny resaka fandaniam-bola be ao anatin'ny orinasa jirama, ny amin'ny déplacement etsero, ny amin'ny fifanankalozam-baovao anatin'izany orinasa zany, ka vola amina miliara tsy toko tsy foroana ny lanina ka hatraminazy io lanina vola be, hatramina resaka sakafo aingitraingitra sy ireo fiarakodia anaovana zany déplacement zany dia andanina vola be tsy toko tsy foroana. Fa vao matory ka mifomaraina koa isika de mare ndray fa hiakatra ndray hono ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra, 1000 ariary zany ndray hono malaza asa mbola mafy be le malagasy mahazaka an'izao rehetrarehetra zao. Fa mialohan'izany de efa natsidiky ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny préfecture ny polisy fa ho alahatra dimidimy ndray ny seza anatin'ny taxi be, ho fiomanan-tsainy ny fiakaran'ny sarandalana sy mividy solika ave zany rehetrarehetra zany. Fa efa masika ny CDU ny amin'ny tsy azo idivirana ny akaran'ny sarandalana ho an'ny taxi be ho arivo ariary eto Antananarivo renivohitra, ka na zany isafidy na hividy vary raika apoka, na isafidy tsy maintsy andeha amin'ny taxi be, na zany isafidy ihany koa amin'ny alalan'ireo everina zany, fa mety maso nisa tokantrano ka tsy maintsy anaovana fandaniana amin'ny papana, mety ny hoe tsy maintsy ivoaka ny taxi be ka hiazakazaka ilahatra ary hatory ao anatin'ny embouteillage, kanefa tsy manana vahaolana atolotra amin'izany sarandalana zany ny fitondram-panjakana. Zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe satony an'ny adevitra fa mbola andeha ny adevitra rehefa aveo, satria efa eto akaiketo ny lehibe ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara, fetra rahalahy mizafim-bololona razafy tsy mialina, andria tsy voafetra zany anisan'ny anarany daholo zany dia eto akaiketo zay solombavam-bahoaka ny boribory tany fadimy eto Antananarivo renivohitra misy am'izany. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miarabanao Faniry dia miarabanareo rehetra ihany koa mpanaraka tsy mahafoy izao fandarana izao. Tsy adino koa no manao kompatanana ny retsy teknisiana araka ny araba zay fanetiny namana Faniry teo zay mampifandray atsika am'izao tontolo andro ny alarobia 22 ny volana Jona, andro vitsy tsy atongavan'ny fotoana ankalazantsika ny 22 taona ny fetim-pirenena izao, ka dia amafisina ny arabana zay ataoko eo ny eto toerana, fa indrindrandrindra ihany koa tsy adino ianareo any ivelany rehetra manaraka an'izao fandarana eto amin'ny MBS izao miara-manonja MBS Radio Mada namana Faniry. Ao tsara ve ianao satria nisy ny fotoana andro vitsivitsy zay ohatra amin'ny tsy neonatsika ary fa nandre ihany izahay nanomboka omaly ny famakafakana zay nentinao teto saorana ny namana Rina ihany koa izay napiditra teo sy niezaka hatrany napita ny vaovao sy nanelanelana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy anareo mpanao gazety, anareo mpamakafaka, ka dia mahafinaritra ny fiarahana fa nefa na mahafinaritra aza isika miezaka hatrany, tsy resaka hoe ny mahafinaritra anay akory no atao eto fa niezaka ifampizara amintsika mpiaino amin'ny vahoaka malagasy izay hoe hevitra indrindrandrindra voiziny aty anivon'ny fanoherana amin'ny alalan'ity fandarana miara-monjy ity, nefa tsy izay ihany koa fa miaino ireo feon'ny vahoaka any fotony ihany toy ny asany solombavam-bahoaka, de niezaka mampity izany amin'ny fitondram-panjakana sy mifampizara amintsika vahoaka ny zava-misy zay tsy tokony tompotrano miono mihitsy ianareo ary ny zavatra entina eto dia efa nanaovanay fanadihadina avokoa fa tsy misy mihitsy sanatria
ny atao hoe famafazana lainga eto a natao fanaratsiana fotsiny amin'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra fa izay le hoe fampizarantsika amin'ny vahoaka fampitaizana ary mba tonga saina tsika vahoaka malagasy andray andraikitra manoloana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny loatra an'izay na manafaniry fa dia mety tsy de mahazatra atsika angambany izay no teniko aty am-boalohany mahita aty am-panombohana n'izao fandarana miara-manonja izao ny antony dia ampafantarina atsika zay tsy mahalala na hoe ho atsika zay fa mahafantatra fanamafisana hoe ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany izahay solombavam-bahoaka eny amin'ny antemira-pirenena ary izao maraina izao izahay dia miandry ny ministry ny fitantanam-bola raha nametrapetraka izy omaly raha omaly ny fotoana tokony nanatanterahana izany de tsy inona akory fa ny fanolorana eo anivon'ny antemera-pirenena izany lalàna mifeny teti-bola ho asy-panitsiana izany ka dia miezaka zany mandrindra ny fotoana miezaka mitazona izay fandraisana anjara toy izao maraina izao nefa anenjika ihany koa eny amin'ny antemera-pirenena fa satria zava-dehibe andraikitra sy adidy amin'ny firenena daholo izany rehetrarehetra zany ka ny anomboako azy satria fa miresaka ministry ny fitantanam-bola ny tenako dia ao anatin'izany na manafaniry io resaka jirama io re misy resa-bola ao tsy olanara-bola ihany ao ary nagaga tamin'ny fandraisam-pitenena na tany amin'ny ainao manjery tany raha nitondra fanazavana satria de miezaka foana moa ireo teknisianina ny jirama miezaka foana ireo ny andriamato ministry indrindrandrindra ministry ny angovo mitondra fanazavana izay tsy maharesy lahatra intsony laza izy tam'izany tsy maharesy lahatra intsony satria dia raha tsy hoe tsy ampy ny rano tsy ampy ny solika nisy ny sabotage nisy ny makatsy makeroa betsaka amin'ny facture tsy voaloha misy ny mpangalatra jiro dia izay antony zay no miodikodina eo foana namana familya de nanambara raha tany aloha tany fa afaka fotoana ohatr'izao a dia ilamina ny olana iravina iverina amin'ny mampety azy tsara zany famatsiana herinaratra any dia raha antsika mahita am'izao fotoana zao a fa miaratsy a ny situation miaratsy a ny tolotra amin'ny resaka herinaratra ny am'tombo a eo anatrehan'izany a ny fahatapahan-jiro zay miteraka zavatra maro akoatra ny tsy fandripahalemana noho ny manararoatra ny totakely sy ny mpanao ratsy fa mitotongana izay fiarina ny fitadiavana tsy mandeha am'izay loniny satria ny 20 isan-jato ny 7 isan-jato akoatry ny mpiasa-panjakana sy tsy fantatro marina mety tsy andeha koa ny solosaina sy ny ordinateur dia maty tanteraka mihitsy a izany fiarina izany de eo indrindra no tiako hitondrana fanamariana satria fampizara vaovao kely amintsika efa netiko teto ihany izy ty fa somary hitondra tsipiriany kely mahakasika an'ity jirama ty de ho hitanay eo moa satria mbola vao andro vitsy zay no teo am-pelantananay a ny atota taratasy rehetra mahakasika izany lalàna mifeny teti-bola ho asy-panitsiana izany dia anaovako fanamariana any ko satria miteny an'izay elefer zay nitenako dia tiako fantatry ny vahoaka malagasy fa 2 volana izahay a 80 andro no mivory a mandritra izany a fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona izany nefa nanaovana fanamariana hatramin'ny nasolom-bavam-boaka efa 3 taona mahery kely izao ary efa nanaovan'ireo namana hafa ihany koa fangatahana teo anatrehany mpanatanteraka hoe indrindrandrindra ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny toe-karena hoe mba ataovy re zay mba hatongavan'izany alolo na mba herinandro vitsivitsy na mba andro vitsy fa izao ny zava-misy arakaraky ny nangatahana an'izay ny toa nanaovana fanahinina ny amin'ny hoe atao atombotra any amin'ny ora farany andro vitsy tsy atongava ny katonina nyzany fivoriana ara-potoana izany a vao tonga ny atota taratasy rehetra de efa niadiny teo anivon'ny conférence des présidents ny amin'ny hoe mba omeo satria rehefa nidinina teny anivon'ny bromaritra zany dia fa fantapantatra ely izy hoe tsy omena fa tsy ny ray andro zany zava-nisy zany tsy nomena fa tsy ny ray andro ny solombavam-bahoaka ny ao anivon'ny vomiera ny fitantanam-bola sy ny vomiera rehetra zay voakasika izany hoe fandinihana ny teti-bola zany ray andro ny saika nomendry zareo de namboarina de masaika anazy 2 andro hoe nampifamadibadiana teo zany a
ny fandaharam-potoana dia saika nazo ny 2 andro de nomena fotoana ary satria tapaka teo anivon'izany conférence des présidents ny fivorian'ireo filohan'ny commissionna sy voniera ny fandaharam-potoana dia lany fa inona ny zavanitranga naseho ny ray naseho an'ny mpanatanteraka sy ny mpitondra fanjakana sy ny ministera fa izy no tompo ny fanapahan-kevitra ary tsy manana ny toerany tsy manana ny asiny zany androm-panjakana zany fa toy ireny boîte aux lettres ireny no fandraisana azy tsy misy considération miverina ho ny ray andro ihany zany any fandiniany zany sisa de ny apitsony zany fandiniany zany ny vomiera azy de tonga dia makao amin'ny fivoriam-be ho lanina izany zay fantatra nefa ho laniny zareo fantatra tsara mihitsy fa ho laniny ininona ho soratany ao de fantatra fa ho laniny fa iverenako ny resaka jirama zay zany mitsetatetsatsiaritra mahakasika ny zay le hoe LFR hodiniana atoato sy ho ampandanindry zareo amin'ity herinandro ity fa le fomba fanao zay no efa ary tsy ny avaty anivon'ny fanoerana na ny solombavy-bahoaka tiako Madagasikara miaraka amin'ireo namana hafa ihany no efa nitaky an'izany fa de tsy miova le fanao tena tsy miova le fanao hita fa tsy mahomby de manao sosikevitra izay fa manao be marenina hatrany amin'ny lafiny maro zany mpitondra fanjakana izany ary anisan'izany ny fitaka fa iresaka an'izay tsika rehefa avy eo sy ny fandrendrehana saim-bahoaka makasika an'ireny antsa-piderana ireny ary sanatria tonga de ho tondroko fa za tsy hanonona anarana ilay artista zay mba nananako estime fa de nefa de lelaka araka le fomba fiteny lesha tsy ho teneniko le izy satria resaka antsa-piderana ny resana raha teny frantsay moa izy de nareo mahita ny lelaka kiraro ve nyvoana tanteraka tam'izany antsa-piderana tokony fangataham-pita eo no man'ny firenena fa nefa de fisolelahana tam'ilay mpitondra fanjakana tam'ilay filoham-pirenena no zavatra hita tany natao hoe tsy misy mandaha mihitsy fa mety ary nahazo olona maro na vory olona maro na afapony olona amin'ny akapobeny zany antsa-piderana no karakaraina teny amin'ny stadiny mahamasina izany mahamasina ny tenenanay nefa tsy barea zany fa aza atao fitaovana le ekipa-pirenena stadiny mahamasina zay no anarana afantarana an'io toreny resako hoe rokady tsisy rokady ny arivo zany eo fa rokady nord rokady nord-est zay no anaran'ireny aminay ary zay no nazona famatsim-bola zay indrindra mantsy zay no nazona famatsim-bola tan'ireo mpiara-miomby nantoka fa atsaro le fandrendrehana saim-bahoaka de toraka zany amiko no anivon'ny jirama satria miresaka raboly tsika resaka fahasaranam-bahoaka tsika miresaka nyreti-pitondra lay tsy mahazaka le fofombola ozy izy namana faniry zay inona ary le tsy mahazaka fofombola ninninona mitranga tsy le hira fa 700 le mifirana FFPM fa ninninona mitranga eto de izao no ataon'ireo avadika le izy atanana endrika foana fampelezan-kevitra sy anasoasona le mpitondra le filoham-pirenena mba satria efa tsy aotsony le imazy rehefa tena mirefa rehefa amin'ny tany zany imazy sy ny kotin'ny fitondram-panjakana tarehan'Andriamatofilo Andry Rajoelina izany de inona indray no nataony ary de amafisiko ty fa netiko nitondrako famakafakana teto sy fanazavana ary fampitambo avao tamintsika ihany mahakasika an'ilay hoe zay tsy fahazakana fofombola izay ahoana indray ny madihana an'ity ahoana indray ny madihana an'ity ho propagandy ho atsika dia nitao amin'ny jirama tamin'ny taona lasa dia anisany famatsim-bola zay azony firenena malagasy azony fitondram-panjakana mahakasika ny fametrahana sy fanatsarana ny fitantanana n'izany orinasa jirama zany dia teo amin'ny 5 alina teo eo misy an'ny resaka compteur no resahana amin'io 5 alina teo eo de misy vola amina $1,000,000 zany hoentina tokony ametrahana satria anarahamaso anatsarana ny zay le fandaniana sy ny fandoavam-bola tokony alohan'ny mpanjifa izay fa inona ny zava-misy satria taitra indray ry manam-pahaizana taitra indray ry tsy mahazaka fofombola taitra indray ireo amadika foana resaka fampelezan-kevitra sy propagande ho an-tenany ka rehefa misy araky ny teniko te hoe io famatsim-bola ho ana compteur eo amin'ny 10,000 eo tena vady le izy iny ty projet amolida moa ny anaran'le projet zany tam'izay satria hoe mba compteur mba tsy de tena ahoana re compteur atao hoe intelligent moa ny fitenin'rareo jirama azy sy zareo technicianina de ahoana ty aloha avadika indray ty fa nonitany de aloha ty avadika compteur le somary moramora mba mahazo tsika am'izay fotoa zay compteur eo amin'ny 2 hetsy eo amin'ny 200,000 compteur zany de inona ary le izy
eo ihany le compteur 200 000 fa ny zavatra neritren'rareo atao dia anao branchement sociaux ho ciblena ndray na atao zay azahoana zay maro anisany olona sahirana fa omena compteur mora re olona sahirana de ao anatin'izay zany de ireare izy rehefa aveo anao hoe izahay na vita na maty jiro ho ana tokantrano roa etsy 200 000 io inona nefa ny zava-misy raha malala am'izao fotoana zao ny delestage zay miodikodina foana amin'ny fanazavana sy fialana bala ary manidika any am'ilay hoe nisy sabotage natao tondekaleka tam'ireny voalohany taona ireny andre matofoloa zay mihitsy fisasaka ny taona mba te ahita le vahoaka ke hoe aiza hoaiza moa le fanadiadiana makasika an'le hoe olona ny sopatra izany milina sy fotodrafitrasa misy tao andekaleka zany ka nahatonga an'le olana fahatapahanjiro lavarena izay mbola mitoy hatramin'izao fotoana zao tena mbaliny zay andre hoe iza le tompona ndraiky satria efa nisy ny olona nadiadiana na manafaniry fa ohatra ny tsisy tena tsy nisy tsy ohatra ny itsony fa tena tsy nisy satria fitaka ireny fialana bala ireny tsy faiza mitantana ireny ary fisolelahana amin'ny vahoaka hoe izahay mavita fa tsy asiana jiro tapaka de ireny ny afarany de io mitoy io nampanantenange io filoham-pirenena io tamin'ny mbola fampelezakevitra alao apatsahivina eto raha 700 mégawatt 400 mégawatt ry mpiaino ajaina rehefa tazako tokoa mikopakopatanana zokomonta namana faniry 700 mégawatt any nefa disponible teo tam'izany fotoana fa vitan'le fanjakana rehetra mifandimby fanjakana fandimby fa ho apiko izy 700 mégawatt zay mihitsy ny nataony zay ny nataony de mipetraka amin'ny fanontaniana andre matofoloha mitodika any aminareo mpiaino firy ny fanampiana am'izay le vokatra herinaratra nentina andre matoany rajoelona hatramin'ny tondrano tamin'ny 740 eny hatramin'ny 740 ambony le 700 mégawatt zay nambarany hoe vitan'le fitondrana rehetra ny fandimby teo aloha tsy misy na aotra faingo aotra 2 mégawatt nentina andre matoany rajoelona filoham-pirenena hatramin'izy mitondra samyrotsika fotoana hitenenantsika androany zao fanampitehany isanjato ara nentina zay reny navadika hoe misy sabotage marina ny tenin'ny faniry fanampitehana de tsara ho fantatry ny vahoaka zay satria ny zavatra rehetra matsy de nasiana ny ty moramora ty daholo efa ny arahantsika nandreny resaka tsena mora vary mora menaka mora nefa tamin'ireny fotoana ireny ny fanana ny filora valomanana ho an'ny tanora mantsy ny tsara ilazantsika an'izao sy hitantarantsika mba tsy ho tompotrano iny ianareo efa maro ny ampitoana am'izao fotoana zao ary tena hoe afaka mandray andraikitra amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny safidinareo rehefa tonga ny fifidianana zay efa nitondrana fandetanana teto ny soratanareo anarana any amin'ny fokotany misy anareo tsirairay avy any mba afahanareo manefa ny adidinareo manoloana ny firenena am'izany hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana izany fa izao BDB ny laingana fafy teto BDB ny fampanantenana natao teto ary eny fanatramin'ny artikla kely ara zay atao hoe ny blisatra nataon'ny filoham-pirenena tam'izany fotoana de président Ravalomanana raha nitokana ny tetezana ny tatezana atao ivoloina any amin'ny faritra Tomasina faritra Atsinanana iny ny filoha Ravalomanana tam'izany fotoana dia aloha apatsahivina nareo tanora zay mety mbola tsy teraka akory tam'izany fotoana mety mbola zazabody tam'izany fotoana de nefa efa ampitoana afaka mandray andraikitra eto amin'ny firenena sy manenevitra reo am'izao fotoana zao de zao ny zava-nisy atao amin'ny pont ivoloina satria tiako apatsahivana kelinareo fa raha nrodana ny tatezana teo tam'izany fotoana dia ny fitondranana Andriamatoa Filoha Didier Ratsiraka nametraka an'le atao hoe pont flottant tetezana mitsingevana afahana aloha zany mampifandray an'ireo faritra any avaratra Atsinanana iny Fenerive stationnaire any vongisetra mampifandray azy amin'ny Tomasina sy ny faritra hafa dia nisy nefa ny atao hoe péage na sandany tam'izany fotoana afahana mampiasa an'izany tatezana zany de teo mantsy no nivoaka ty resaky ty hoe tsy mahay le président Ravalomanana tsy mahay teny frantsay tatezana le pont sa la pont zao ara ny fanontaniana mipetraka ho atsika vahoaka ekena mety nisy ny blisatra ary tsy teny razantsika koa izany zay tsy ambo hoe te mahafehany zany teny frantsay zany ndraindray mety mba varimbarina eny fa izao ara vita ny tatezana vita ny tetezana
raha ny artikla diso kely tokony olole de lasa la amin'ny teny frantsay oary ampitahao amin'ny fampiasana sy ny tombotsy ho azo tamin'izany tetezany zany a indrindra ho an'iny faritra any atsinanana iny a tsinanany nosy iny miara misitraka izany ianareo sady tsy andoavam-bola toy nisy tamin'ny fotoana sanatria tsy hoe itsikerakory ny zavatra natao fa vahaolana vonjimaika ny natao ny fitondrana Andriamatoa Dideratsiraka mandria mpiadaniny ianao Andriamatoa Filoha fa vonjimaika ny natao tamin'izany ary nisan'ny sitraka izany atao fototra fitrasa tena ilain'izany ianareo tamin'ny Tomasana ka izay ny tiako mba hoe ampahafantarina antsika tanora taiza no nanomboany reto mpanaradia sy Andriamatoa Filoha ankehitriny izany hoe fanarabirabiana fanesinesona fanesoesona ny Filoha valomana an'izany hoe tsy mahay zao hoe inona moa tsy nataonareo hoe de nino be deabe nino an'izany nefa fa dio tsara fa tsy tenitsika hoa tsy teny razantsika ary raha zany fahaizany zany mitondra antsika anakaiza ny fahaizan'ireo mpitondra teo alohana fifehezany zany teny frantsay fa izahay de matoky anao zay Andriamatoa Président Ravalomanana amin'ny lafiny maro ary mbola mampirisika sy mbola mitodika aminao ihany foana ny mitondra ny teny vahoaka any aminao hoe mangataka ny vahoaka mirotsaha ianao fa mbola mametraka fanantenana zato isan-jato aminao ny vahoaka malagasy satria tena niarahana hita zany zavatra sy fampanotrona nisy teto amin'ny firenena fa tsy ohatra ny ataon'ny reto mpitondra izay miteny tsy mahafeny fotoana tsy mahafeny asa ataony satria de hoe am'izao io tsy isy tsony ny delestazy am'izao io vitatsika ty izy ty am'izao ty atao an'izao nefa nge masa ohatrany na tsy te hiteny ary de ho averiko ty ny 13+6 fe moa manome 18 zany ka ay mo sotranao namana faniry ary nyvary zany ve morotoana zany vao ohatran'ny afaka hoe tsy njaina sy afaka ova de ny omby vositra azo ampanarahana tsara de ny coton de tuliara azo amboleny zany amboleny zany ay mo amboleny zany tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranina tamin'ny 775 ay zany rehetrarehetra zany tanareo fa io zavatra iny ny teny tsy atao be deabe de izy ihany ane no nifatorana ohatran'ny salaka ozy izy voafatotra tsara mihitsy aiza ho aiza ianareo am'zany ampitahory tanora aloha ianareo aloha no hitodianay ampitaho satria zany ny tsikerana de araky ny teniko teo mafisiko ny teniko teo manao hoe ilay artikla kely diso na leo na la ampitaho amin'ny tombotso azo nareo avy any amin'ny faritra tsinanana raha ho an'ny Madagasikara manontolo satria tsisy tsy malala fa anisan'ny niserana tsambo lehibe indrindra ary lehibe indrindra mampifandray am'ireo faritra rehetra manera Madagasikara sy voany entana petsaka indrindra eto Madagasikara avy any ivelany sy anoranana zany pory ny Tomasina izany ka dia anisan'ny sitraka izany ianareo tany antsanatany de anjaranareo ambava homana ampo mieritreritra hoe inona no zavabita sy inona njatra mety mbolo vitany ary efa niovy zany Président Ravalomanana zany inona ny zavatra mety mbolo vitany ho an'ny firenena mino ay ianareo mahalala azy zao tenako zao ary ny tenako zao mahalala tsika mpanao politika fa tsy mba olona mpiady toerana ohatrany sasany tsy olona mpidongo toerana tsy mpiady toerana hoy por fo amiko zay mahalala fa efa nangataka toerana zao solom-bava-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny tiako Madagasikara tena miboribory tany fahadimy zao tsy mahita ianareo ary tsy fomba tsika zany izay indrindra no mahatonga hoe mbola samy joro ary samanoana pabe maso satria mahalala zany Filoha Valomanana mivady zany mahafantatra tsara ny toetra ny ekena olombelona mety ho solafaka mety ho diso fa efa nakalesony zany ary niovy zany mino ayo ianareo fantatra tsara zany ray aman-dreny zany ka de hitantsika moa amin'ny fotoana mamety azy manantena fa amin'ny fotoana mamety azy izy dia amaly izay fangatahany vahoaka zay ny amin'ny hoe firotsahany iverina indray irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena de ohatran'izay aloha le fampidirana voalohany resaka jirama teo namana faniry fa ity misy tsaroko ihany zany le fanenjehana rehetra natao atao ke natao anay natao ny Filoha Valomanana tamin'izany fotoana indry mitamberina daholo manko le izy 20 taona teorina ary le triny eloka be vava trangana anonganana amin'ny Filoha Marika Ravalomanana rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao ianao diosiny fa inona ary ty rehefa tena mijery n'le fotana mafaty eto amin'le mpitondra fanjakana ka mijery n'le hoe fomba da tany da eo hoe monopolisation sisy fa rehefa mahita ianao am'le fetsika ataon'le mpitondra fanjakana député fetra
any amin'le resaka fiarikarena rehetrarehetra zay secteur rehetrarehetra misy mitotongana sy zavatra iainany eto amin'ny firenena de mihoatra lavitra am'le fomba nanenjehana Flomar Karavalmanana na niendriky ny demokrasia zany na niendriky ny toe-karena zany na niendriky ara-tsosialy fiainam-ponina zany de zay ny antony antsika niezaka ny mampatsy am'zany mba tsy ho very tadidy akalaza ny faharoapolo taona tokoa ny antokotiko Madagasikara de ozy tsika hoe mahatombo mbola mijoro hatram'izao de eo atrany zany le hoe finiavana hitsindron'ny vahoaka député fetra ary zany fitsinjovana ny vahoaka natao ny fitondran'Andriamatoa président Marc Ravalomanana zany nge de nanomboka tany amin'ny fikarakarana ny zanatsika ny zaza madinika teny anivony reny sekoly mpanjakana teny ifotony reny de tsiny zany fa ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP raha ny taksena tam'izany fa rasista sy mpanavakavaka dia taizany lalana rehetra tena nataon'ny filoha Marc Ravalomanana teo renenela ny 2 sy ny 7 tsy tany amin'ny faritra ve ny tena marobe fa tsy teto Antananarivo ary raha nanolotra n'ireny kit scolaire reny na tablier na tany amin'ireny cantine scolaire sy ny riariana tam'izany manara-penitra ty fa ny tany amin'ny faritra sy ny zarainy mitovy zany fa tsy hoe ny teto Antananarivo zay fiaviany ihany satria samy malagasy fa ny fironiny zao ary zay ny nampalahelo isika malagasy rehefa ohatra ka tole ataon'ny teny frantsay hoe leader d'opinion na mety mba sefosefo ao amin'ny fianakaviana mety sefosefo ao amin'ny fiarahamonina mety sefosefo mety olona toteny ao anivony tsy fantatry ny manodidina sy ny any amin'ny fikambanana any de zay teneniny ny sefo iny de tsy misy fanadiadiana ataotsika fa nafana ratsiana rano fotsiny ary de inotsika zany zay ny zavatra nahazo ny fitondrana Ravalomanana sy président Ravalomanana tam'ireny taona 7 sy 7 reny de io tsika rehetra miara mizaka am'izao fotoana zao nyresaka teo resaka fampianarana nyresaka teo resaka hoe tsy nanavaka zany ny président Ravalomanana teo akaiky teo tena nay de marina tany fotony teo akaiky teo nahitany zany zavatra rehetra zany fa ny nampalahelo mezahana ny fafana ny trasiny zany na ny resaka vitrine teny Yavoloha ny karazana fifaninanana amin'ny resaka fambolena ary anisany tena hoe nitiavan'ireo tatsazy zay 700 mahery ny mponina malagasy rehetra fa nezahana ny fafana na any amin'ny Facebook ianao na any amin'ny YouTube tsy mahita trasy tsonony zany hoe vitrine zany maro ny fanampiana ataony ny tatsaha satria fantany tsara zany fa tatsaha zany filoha zany zanaka tatsaha zany ary niainga avy aty fotony zany de nandingana ny ambaratonga rehetra teo amin'ny fiainana de tonga tamin'ny hoe tena hoe mpandraraha nanana na izy azy teto amin'ny firenena fa rehefa ana ratsy reto ratsy saina rehetraretra de nambara ho an'ireo tsy mahalala tany de nezahana navadika zany tantara zany hoe nentiny nananganana ny orinasany sy nampiroboroboana ny orinasany zany toerana na filoham-pirenena zany tsy mariny zany mbola mafisiko eto tsisy mariny zany rakizy tsisy mariny zany ry tanora tsisy mariny zany ray aman-dreny ho anareo zay mety tsy naharaka ny vaovao fa efa teo ireo fananan'ireo talohany na be ny tanàna azy tamin'ny taona 7 aoka ho fantatry ny rehetra zay mila areniny ty fireneny ty mila olona tena hoe matahotra an'Andriamanitra manana ny fahaiza-manao mahay mifampitana amin'ireny mpamatsy volo reny ary manana vision lavitra ity fireneny ty fa tsy olona taitaitra tsy olona mpidongo toerana olona tsy nahazahoana résultat fa mandainga ray ny lainga menakavy tsany ny misy eto amin'ity fireneny ty ray ny lainga daholo ianareo tsy misy tanteraka ao ary nezahana fafana zay ka raha nezahana ny fafana ara de tsy fafana reo fa vo mainka miverina amin'ny heriny zany tiako Madagasikara am'izao tsika miteny zao fantatray ny zavatra resaha ifampiresahanay mivahoaka fantatray na neny anivony antemera-pirenena ary tsy afa manoatra fotsiny reo solombavam-bahoaka amindreo fa raha ny fanindrindreo mba nanova toetra sy nanova fietsika ny mpanatanteraka ny mpitondra ankehitriny de nary zareo ary miraviravy tanana nge na ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaranareo amin'le lazaina fa maro anisy tena fampiresaka izay de tsapa ao anatin'izany resaka ifanaovany zany fa tena hoe tsy afa manoatra izahay de kofe manara-panjaitra sisa zany aiza moa no asiany mpanatanteraka asiny aiza moa no tsy apetrapetrany apetrapetraka ry zareo fotsiny le antemera-pirenena nefa zava-dehibe ny tokony natongava amin'nisitra omaly zany mihitsy rehetrarehetra zany tsy ramany resahana teo ny ramady moa ty zany dia amafisiko nefa teny nataonao teo tsy honorable Toutsoa monsieur le professeur mpanabe tena manampy anao izay manohana anao ary niteaka izay araky ny teny namana
tena mitehaka izay a raha misy ny olona samby joro toy ireny misy maniova azy ianao toka teo ianao tamin'ny 2024 okey lasa velantsika any aloha fa hitanay kosa ankehitriny fa manana finiavana ianao anarina zany orinasa nanana na izy azy zany atao hoe fleuron izy ny teny frantsay a fleuron ny atao hoe orinasa malagasy ary reharehany fa ny pitehan'ireo atao hoe tsy matamitody ireo tia kely matiny any kely a dia tongotoerana tongotoerana tsisy résultat de zao ny afarany takona tanteraka ary ny sekoly tamin'izany koa a tiako mba iverenako mba mihirahira iny président Ravalomanana ve namana faniry sy mpiaino jaina raha nizaran'ireny zavatra eny izy tamin'ireny fotoana ireny ho an'ny mpianatra malagasy fa ankehitriny resahana lay manara-penitra de efa mba natao ve ary ny tombana ny évaluation firy ara ny ankizy scolarisé firy ny ankizy afaka miditra ny ampianarana am'izao tsika miteny zao ampitao amin'ny teo aneranela ny taona 2 sy 4 fa nidina ambany be mihitsy mitahany zany fidirana ankizy atsekoly zany nefa ireraina tsy le hoe manara-penitra raha tany Andramasina isika tany Alarbivatsola de tena nisy anakireo le lazaina fa manara-penitra amin'ny alala loko fa ny fefy planche kely sakany angambana ohatran'izao a sady mikorotana ny maloto a tsy de tena misy fira koa fa raha misy tsy ampy 5 metatra ny tavany zany na amin'ny fasadiny na 20 zay ny eo akaikiny a trano tena mikorotana be tsy ny réhabilitena akory de ambara fa manara-penitra firy ny mpianatra firy ny mpampianatra nahazo fiofanana ve misy ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ilaina rehetra am'izany hoe fampianarana manara-penitra any ve inona pokaty ny loko ivelany a misy an'lay volomparasy a de misy an'lay volomboasary a de zay no ataony hoe manara-penitra ka mieritrereha tary tanora jere no avinareo aza sodoka ny trony ny endrika ivelany toy ireny hoe natao fitaovana nataoko hoe amafisika eto ny tenin'ny président Rivrakoto vao mialatsiny fa manonona anarana président tsy manina reny atao hoe réussite reny a mety reny zavatra tamin'ireny raha milafiny hoe fikarakarana etsika tamin'ireny teny mahamasiny reny fa izao mbola verika eto ny teniko tany amboroany hoe mitodika amin'ilay mpanakanto raha antsapiderana no nieritreretina atao teny ary tamin'iny fotoana iny a nisy ny fanasany ny ray aman-dreny ampanazy atao hoe autorité morale ekeny ny vahoaka malagasy maro anisa dia dongy izy fa naleony a nakaria am'le fa zatra mampifety olona le mampirevi olona eny fa hatramina andro na fanadinana CEPE izay manana ny lanjany indrindra na ho an'ilay zaza satria fanadina mpanjakana voalohany atrehany io a na ho an'ny ray aman-dreny dia nitapahana ny lalana teo anosy zany ange de tena manao tsinitsinina n'lay hoavin'lay zaza fa inona ny mamay azy tolona taony tamin'ny andro niteteza mita ny ampifety a ny andrendrehana lasaim-bahoaka mbo varimbarina anatin'ny ray andro a anatin'ny 3 andro a de aveo mifika ny atsoromaina ny ampitsy ny afaka apitsy satria atao zany a zay anestesiena de hatramin'ny fanadinana manana ny lanjany tanora mila concentration mila resaka mifantoka mila fitonina mila calme satria fataro fa misy centre d'examen manodidina amin'ny 10 a manodidina nanosy ny korotana tara ny fahatongavana tany amin'ny centre d'examen ny tabataba mozika fa tsy mba azo natao alarobia ve izy io e rehefa fantatra fa talata ny fotoana anatanterahany reo zanatsika madinika ny fanadinana voalohany eo amin'ny fiainany ara-panjakana fanadina panjakana CEPE tena tsy mety tsy aritry reto olona reto mihitsy ve tena maharomotra angeny ataonareo e sy ohatrany hoe nandalo mianatra ve ianareo e ohatrany tsy zaika tena ohatrany mampametra-panontaniana tena ilaina ve le fianarana ilaina ve le tena fahanginana ao anaty concentration mba hafahana miatrika an'izany fanadina zany ampitoniana fa tena loza tena hoe tena loza dia izay ny tsiarotro de iny ny tsiarotro anakiray voalohany te mbola iverenako fanoteliny manao hoe lay artiste lay manataleta zay ataoko hoe nananako estime fa izy moa taloha zao moa mifiresaka zareo zany atao hoe artiste tsy hoe an'izao tontolo zao fa artiste tsotra tsy manao hira fiderana zany zay angamba taloha de tsy navelan'ny hirana tsony a le hirany taloha na saky hisy reprendre ara zay ny fahalalako azy de nampalahelo de tena nylelaka araky ny fomba fiteny a ilay mpanakanto zay tsy fotoanany fa raha ohatra reny mpiaino jaina sy namana faniry zokomota manatrika eto hoe raha fotoana ohatra ka anareo manokana tany atokantranonareo na tany anivon'ny fianakaviana nanaovana fiatsika toy ireny nataony lay artiste tsy niteny izahay nanavoaka anareo tamin'ny haino manjery ary fa fety-pirenena ao anatin'ny fankalazana ny fety-pirenena
no milelaka maka 19 tsy fantatra hoe nahazo ohatrinona na inona ny antony mety tsy nahazo vola sanatria ohatra ny azo mpanafody nefa milaza azo kristianina mizarany vaovao mahafaly no manao zavatra toy ireny tsy mahagaga le firenena raha mitotongana toy izao ny fiainana satria ny any amin'ny antenaina anirina mizaran'izay vaovao mahafaly sy ny filazantsara amin'ny alalan'ny atsa-pideran'izay no manao fiatsika mamoafady toy ireny tsy fantako no faly amiko inona tsy faly amiko fa tsy olana mihitsy afaka mifanatrika izay ka zay no zatra mamparela hoe misy ny mandrendrika saim-baoka toy ireny amin'ity fireneny ity misoratena ho kristianina misoratena ho satako mpitondra ho azy vaovao mahafaly zay nefa inona ny zavatra atao mifanohitra amin'ny tena izy misy lelaka amin'ilay filoham-pirenena nataonao tany andremato inona mpanakanto misy lelaka ny nataonao tany mitsodrano ianao mialatsina fa ohatra ny romotra mihitsy maheno andry satria ny zatra nahagaga de le hoe ny tena nahagaga taminy de le teny nataony efa nitsangana asana efa nisy résurrection ve na ohatra nitsangana tamin'ny maty ve efa tany amin'ny mandrakizay ianao raha ny fahalalako azy fona zokomota fa avanana koa no mahalala kokoa mahakasika an'izay fa ohatra nefa tany amin'ny fiainana mandrakizay zany hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy fa raha ny fahalalako azy any oriana ny fahafatesana lalana makany fahalalako azy fa haitsio ara-diso ho anareo izay mahalala kokoa zany resaka zany no lalana makany am'izay le hoe fiainana mandrakizay zay de zay tsy haiko hoe foron'le rangahiny avaiza le izy zay namana faniry fa lavalava ny resako zay aloha no hitako azoko nambara fa misy anankiray saiko resako fa ino ny tena nisany tsiarotro iny ho ampikely mako le izy ohatran'izao de bitefetra ny olana mako zany zao hoe ho an'le mpitondra fanjakana de hoe lalina loatra le fitiavam-boninahitra lalina loatra le fitiava-tseza ka hatrany amin'ny fivavahana avy ny lalovina mba hahafahana mifikitra amin'le seza sy le voninahitra sy le fahefana zany de treny fotsiny aza misangy fanahy de aza misangy Andriamanitra zavatra hafa ny fisangy zavatra hafa ny filalao ary zavatra hafa ny fandendrehana vahoaka fa ny fanahy sy Andriamanitra tompoko tsy azo lalaoviny zany mampidozo zany ary loza ho an'izay mitsapatsapa sy milalao azy ary efa nisy nanandrakandran-doza impilo mo teto teny atsipy fotsiny zay depite fetra ho fantatry ny rehetra ho fantatry zay milalao azy araka ny teny depite Ramboateo hoe any am'izay misy lelo tokony ahisiny izy mahatsapa n'le hoe za zay voateny tokony anisindelo zay fotran'izay mihitsy n'le zava-misy misangisangy fanahy misy misangisangy Andriamanitra satria misy mahatsiaritsiary tam'le 7:00 nanao akanjo fotsy de tsy amikanjany tafy mahamasina de ndao tsika no fitompivavahana ho an'ny firenena rehefa tonga ny volana Desambra ka azy moa ny tanàna Antananarivo de nahodina indray le vahoaka nanketsy Ambojatovo de nitokanina nikanjany demokrasia de nidina tsikelikely taitsanalakely ay andatsadraha nonga mpanjakana ny tanjona fa mody ny vavaka ny natao tsy eny amikanjany tafy mahamasina de mitsangana indray Pedro sy ny namany taty aoriana de mody mandoalika indray mivavaka etsero mahatsiaro rehefa fety fa ny ataon'ny vava sy ny ataon'ny tanana isan'andro mibianko mitsipona am'ireo gros poisson isan'andro ny scandale de tournement anty fireneny ty hatrany volamena mivoaka eto ny alatra tany sy ny sisa hatramin'ny anabaviny aza moa de mahavita an'izany mihitsy hoe ndendray efa nisange zany eto amin'ny palais des sports ka rehefa misy zavatra mahafampany eto Madagasikara de foronina daholo le hetsika ara-pivavahana ohatran'izao satria fantatra fa mora voadonany zany resaka ara-pivavahana zany malagasy maha kristiany azy ary susceptible am'izany izy ka zay le tiako tenena depite fetra hoe aza misangy fanahy aza misangy Andriamanitra fa tsy filalao zany tsisy olona ite mihitsiny hoe nde isangy Andriamanitra satria efa nahalala sy natsapa ary nino sy natahotra an'izany efa ndesantsika omaly zany ny amin'ny hoe efa nahalala ny hoe aza ny loha samangina jerevana fa Andriamanitra tampoloha malagasy na de mbola sy niditra teto ary ny fivavahana kristianina tamin'ny idirany missionnaire ny LMS sur Thomas Bevas de David Jones sy ny rehetrarehetra teto hatramin'ny Jacques Bertier sy ny rehetrarehetra efa nahalala zany malagasy nahalala natahotra ny malagasy fa tsy enao voatonga omaly kory ny matahotra fa tena natahotra ny malagasy ary zay fatahoran'izay de nampitainy tamin'ny taranaka hoe aza ny loha samangina
ary nantainombo mivadika raha tsisy mangalatra satria natahotra ny fisin'ilay Zanahary sy Andriamanitra taponyloha ny malagasy. Ka tsy hoe rehefa mafana fa hiakatra mividy solika, tezitra ny olona mividy mpiainana, leo de lestazy ny rehetra, hiakatra ny vidin'ny saram-pitaterana sy ny sisa, tsy mahita mode de diversion antsony le fitondram-panjakana, de kitihana indray le sentiment any am'le resaka spirituel, le resaka biblika, de manao an'ity karazam-paminaniana rehetra ty fa nitondra anakaiza zao le joana hatram'izao mbola miakatra ny toan'ny covid, fa arakaraky ny fiakaran'le toan'ny covid an'le positivité natao 5 sy 5 ndray nasinina indray le seza volamena etantanarivo renivohitra, possible azo atao zany ho an'ny taxi be. Zay nika le tenentsika député fetra hoe mila mahatsapa tsara tsika voaka malagasy, fa ao anatina manipulation na maso daholo zao zavatra rehetrarehetra zao, ary zay manipulation de masse zay mila fantatsika, ary zay le tenentsika eto isan'andronany tsy mety mareraka atsika député fetra ny amin'ny hoe izao fotoana zao de fotoana fahatongavan-tsain'ny vahoaka, ary mba hafantatra tsara izy fa miasa am'izany koa ary mitondra ny anjara birikiny zany sika eto miara-mononja député fetra, satria ianao koa mbola mainka amonjy fotoana samihafa, fa zava-dehibe manko zany satria tsy ariko rehefa nonga-mpanjakana de nampiasaina ary saotra sidera iny lalana iny, rehefa ho avy ndray tamin'ny 2018 de le DLFT ndray ny karakaraina fa saotra sidera natao tany ambadika tany, de nahetsika indray le DLFT, de zao ndray le mpanakanto zay mpanao irara-pilazary tsara miaraka amin'reto fiangonana zany renretinay no ahetsiketsika satria mieritreritra 2023 ny fitondram-panjakana. Tandremo Andriamanitra de miasa mifanaly ary miasa mivampitona tokony isany, fa rehefa nitonga amin'ny fotoana an'Andriamanitra sy andron'Andriamanitra de sahirana ianao mbola ho adinina ianao, zay indrindra mbola ho tsaraina député fetra. Marina zany namana fanditra satria efa tonga ny fotoana zay andozako an'izao plateau miara-mononjy zao de manamarina zay teninao zay hoe aoka ny finoana sy ny fivavahana tsy atao fitaovana fitazomana toerana na azahoana toerana sy azahoana tombotsoa, diso fanantenana ho iata eo. Ary zao miteniko amin'ny namana mpanakanto io ataoko namana ihany satria samy malagasy hoe miverena ianao amin'ny lala mahitsy fa tena mibrioka ianao natenaina anirina no nampivandravandra fa sahala mitsitanao ny fahoriana manjo ny vahoaka malagasy de anaovanao an'ireny sanatria rediridy ny olona mandray an'le zavatra sy le mifoka ireny no manao ny fihetsika toy ireny, fatako io fa mety tsy manao izany, fa zay ny tena hoe nandiso fanantenana taminao ka dia mbola afaka miovy ianao satria misy ny hira, ary hiranao le izy namana, hiranao le izy hoe mbola ho adinina de mbola ho tsaraina, de ho hitatsika eo aloha tsy mitsara mba tsy ho tsaraina, de ao am'izay no amaranako ny anjara faraisana anjarako teto mpiaino ajaina ary ametrahako amitsika satria araky ny teniko teo de ametrahako amitsika ny veloma mandra-piona mandra-piresaka indray satria efa tazako ambadika ao zokomonta, ary misy koa ny fotoana izay miandry ny asam-bomiera eny anivon'ny antemera-pirenena satria zay moa anisan'ny adidy ihany koa tsy azo elana amin'ny masolom-bavahoaka ka dia ametrahana ny veloma finaritra ho atsika rehetra ary mba haritra hatramin'ny faran'izao fandaharan'izao anaraka ny fandaharana zay eorina eo faniry eo zokomonta eo ihany koa ireo tanora avy any team avy any amin'ny faritany nantsiranana iny, ka dia zay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka namana faniry verina aminao ny fitenenana ka dia mirarotro atsika rehetrarehetra veloma tompoko toraka izany koa kopokopatanana ho anareo teknisianina rehetra ao ambadika rehetra ao. Misaotra indrindra ny député fetra Rahalamizafimbololona atsika niaraka tamintsika nandritra an'izay ora vitsivitsy izay zany minitra vitsivitsy niaraka tamintsika izy tao anatin'izay faneho-kevitra izay, ary tsy maintsy nyresahana ny faneho-kevitra zay milalao saim-bahoaka ohatran'izany manao manipulation de masse zany, satria misy zavatra tsy mety, misy zavatra everitsika fa tsy tokony izany tsony no hitantanana ny firenena am'izao fotoana izao. Efa mba vahoaka tonga saina, efa mba vahoaka misaina, efa mba vahoaka mijery ny zava-misy iaina firenena le vahoaka malagasy, de tokony hipetraka tsara amin'ny tongony ary tokony hipetraka tsara amin'ny tanany zay ametrahana tsara am'izay tokony hipetrahana zay tanany zay, ary mba havely izy andinika tsara ny zava-misy fa oka zay ty promesse électorale ty, oka zay
ity resaka fampanantenana zavatra tsy mitondra makaiza sy ny sisa ity ary dia hatrany amin'ny fivavahana no anaovana fikitikitiana manipulation lafin-javatra maro samihafa dia izay le tenintsika hoe raha ohatra ho diniana hatrany amin'ny andohaniny 2009 mihitsy nakaty dia ositsika hoe efa mba ampiaiky izay fizany no fomba natao akana amin'ny fony vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy dia mbola izany foana ve 2020 sy 2021 dia mbola izany foana ve avelao mba hipetraka ny toerana misy azy lentriky ny fivavahana lay finoany tsiraray fampitondra fanjakana dia tokony hipetraka amin'izay andraikitra metrahany vahoaka azy amin'izay fitondrana ny fanjakana izay Rina Rabemananjara. Tsy misy madilana ho tetena izay tenin'ny faniry raha zafy manantany zay satria iarahantsika mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao resaka fivavahana resahana teo resaka maro samihafa fa io tsy resaka hoe fivavahana fotsiny no hoe misy manararoatra etserisery tsy izay ihany fa ny zavatra misy zany zao dia hoe ny tsy fipetrahana amin'ny tena toerana sy tsy fanatanterahana ny tena andraikitra ny tsy fanarahana ny lojika ny zavatra sy ny lojika mpiainana dia mahatonga ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena zao ny lojika fa miala amin'iny ilay tompona andraikitra ny amin'izay sehatra misy azy any dia lasa mivaralila daholy ny zavatra misy anie zany zao dia hoe mivaralila mihitsy zay no mahalaza ny zavatra misy eto amintsika mivaralila daholy zay resahana rehetrarehetra io tsy eto Antananarivo ihany fa eo ny namako eto akaikiko eto avy any Antseranana tanora izy fa avy any Antseranana mihitsy no niazakazaka nakaty Antananarivo ary ny fotoana moa entsikenjehana dia raha hoe ny resaka hoe ny fitaterana an-tanety no ianteherana dia lany eny an-dalana ny fotoana satria ratsy dia ratsy le RN6 fa dia noho hoe entsikenjehana ny fotoana dia nandeha fiaramanidina mihitsy ny namantsika tompoko nakaty amin'ny MBS aty Anosipatrana amonjy ny miaramanonja hitanao amin'izany ilay tena hoe fitiavana ny tanindrazana satria tena maharary ka hoe alao mihitsy mba hiakatra any amin'izany hoe MBS any Anosipatrana zany ka dia fotoana entsiketsika dia nandeha fiaramanidina mihitsy ny namana zany nakaty ny volna atao anatiny moa zany amin'ny resaka fiaramanidina efa misy any dia zay aloha no nararotana fa miaraba ny zay moa le tena fiantsoana moa Urlik somary anarana tsy dia mahazatra fa malagasy izy malagasy mitovy amintsika mianakavy ihany dia miarabanao tonga eto amin'ny miaramanonja MBS Radio Mata inona ny tena nahatonga anao zany hoe hiakatra ty Antananarivo ny safidy mihitsy hoe andeha fiaramanidina ka hoe mba tongavana eto amin'ny miaramanonja aloha voalohany teny dia miarabany vahoakan'ny Diego vahoakan'ny Antsiranana ary miarabany Gentil Diego ary miarabanao misy Rina nanolotra zao fandarana izao ny antony nandanako taty zegny no ny hagnambara ny zava-misy agny Diego surtout resaka pepena vidim-piainana le vidim-piainana Diego zegny fa tena fa efa miakatra loatra surtout resaka hoe amin'ny menaka jeudi litre ny menaka efa agny amin'ny 45 000 nefa izy teo aloha mbala teo amin'ny 30 000 avao koa resaka abazary karaha ataony ohatra izy ty tomaty na hoe dongolo igny zegny any misakafo mihitsy misakafo mihitsy igny zegny efa miakatra loatra koa zegny ke zay zegny le tena te andehanako aty zegny hoe mba hivolagna le raha misy agny Diego akoatran'ilay hoe vidim-piainana amin'ny resaka hoe tena zavatra iainana andavanandro zany ny sakafo sy ny sisa iny moa fa irahan'ny malagasy iainana iny zany fa inona ny tena anisan'ny hoe mampiavaka ny Antseranana
ka tsapana an'izay le hoe fahasarana an'izay raha ohatra raha tsy resaka fotsiny ohatra hoe afa-tsy hoe secret inona ny azonao tantaraina momba an'io satria na enona fitarainana maro ihany izy io fa eo anao ilaza azy satria anao avy any toerana mihitsy. Ya, resaka amin'ny secreny efa samby malala hoe efa 9 mois zegny ro tsary niasa ary tsy masy karama ary efa navinisy namagna koa nagnatony zay hay hoe mba nangataka hoe fagnampiagna satria efa tsy zavatra andeha hoany ke nonjay namagna samy namagna de nagnano karazagna tsipepaiky zay hoe nagnampy namagna ary ro no maro zegny zaka tsy disy tamin'ny Facebook hitako tao hoe ro nagnano nisy fagnambarana zegny nataondreo hoe mbala mitaky resaka io karamandreo io ary karaha zay koa amin'ny tourisme araka ny nambarana ny namagna raiky zegny hoe ro zay karazagna hoe disy fanantenana disy fanantenana amin'ny disy fanantenana tamin'ny propagande ny fitondragna jeudi io ke araka ny raha nivolanindreo hoe aloha tsika mba andeha fidy président Jaradoilina narigny resaka propagande ke hoe fotoagna jeudi am'zegny hoe disy fanantenana am'zegny ro aloha mba tamin'ny président Ravalomanana ny tegna niaingy tsara ny tourisme teto karaha zay koa tamin'ny secreny tamin'ny Ravalomanana ny masikaramany le olo ya ke io zegny amin'ny tourisme zegny izy io tsy fisiany sambo le havo igny ya avô koa ny resaka avion tatato zo vonisy tsisy tourisme avy fa tena agnatin'ny fahasahiranana zegny evahoaka ny Diego zegny amin'ny fotoagna jeudi. Raha izy kely le resaka hoe fizahan-tany te io mantsy ny tena anisany hoe mampiavaka an'Antsiranana mba hoe mampidi-bola zany dia am'izao fotoana zao nefa araka ny teneninao teo hoe tena tsy misy azo raisina mihitsy am'le izy inona ny tena fetraka an'izay zany zao aloha eo am'le fiainanareo ao Antsirananao. Ya, raha tena fetsekany mahazo ao jeudi olo magnano raha tsy fatao zay problème jeudi zegny tsy manakasa olo maro ny tanora hagny tena izy tanao olo nandeha l'école izy olo misy diplôme fa no niasa tsisy manjary chômage baka ke zay am'zegny tsao zegny boka amin'io zegny avy tsy fisiany sécurité resaka tsy fananiasa tsao magnano raha hafa mandeha mangalatra mamaky tragno manjava olo no ny tsy fisiany asa maro zegny raha tsekeny zavatra mandalo zegny amin'ny tsy fisiany resaka asa io zegny manjary magnano raha tsy fatao am'zay zegny le olo am'zay ka ao anatin'le fitondrana am'izao fotoana zao daholo no hitrangany zany zavatra any ny teny ianao hoe maro ny disy fanantenana sy ny sisa ny fiainam-pirenena nefa tsy maintsy mandroso hatrany tsy maintsy miatrika ny tanora ao anatin'izay mba resao kely hoe eo amin'izay le hoe fiatrehana an'le problème nefa tsy afaka ny hoe disy fanantenana ihany koa manahoana ny ho avin'le tanora ao Diego. Izy ka mbala karatif zegny fiainana Diego no avin'ny tanora tsisy raha mety resina izy ka amin'ny tanora zegny tsisy raha mety resina na fotoagna jeudi fo karaha fa tsy de diplôme loatsy raha ilaigna jeudi fa anao ka fa olo mahita hita business karaha io anao igny edy donc anao voizity mahita hita raha io izy ka zegny andeha hitavanja hoe resaka za ty misy diplôme za ty andeha hiasa efa kolokolo raha misy amin'ny fotoagna jeudi anao na misy diplôme be karakory andetsika amin'ny orinasa raiky isaka tsisy olo hainao anao tsy tafiditsika ao ya anao ka tsy mandejy vola ao anao tsy tafiditsika ao ny fiainao Diego ya ka efa miresaka an'izay ihany ampifandraisitsika ty amin'ny université manahoana io satria io zany tontolon'ny tanora tontolon'ny université aty amin'ny tsy fanananasa fandray le izy ya resaka amin'ny université io misy vaovao eny mantsy tao aminareo tao amin'ny université tao Diego tao de eo anao nazava azy ya resaka université tonga de fa ampidiriko resaka fampianarana na boka ambany izy na isaka amin'ny université fa raha misy fotoagna jeudi baka am'le zaza madiniky ireo zegny
mety ao voakolikoly resaka fampianarana. Anao mandeha a bazary, zaza madinikely tsy am'taogno mandeha mandafy dongolo. Tsy mianatra fa any bazary izy. Tsy mianatra. Ya, mandeha manafy dongolo, tomaty. Hitanao zegny nefa rô zegny tia mianatra. Fa hoe tsy haiko donc le fandakana donc tsy miraharary rô boka amadiniky donc rô zegny manjary mizaha raha hafa amizay zegny ataondreo. Ke amin'ny université zegny rô zegny efa misy nefa volagna rô tsy nianatra araka le koragna ndraiky satria nangala renseignement tam'le namagny. Rô zegny tsy mianatra zegny rô ary tsy mitovy le université aty. Tsy mitovy. Irô nitaky nagnano fitakiana zegny rô hoe mba hianatra, ny mahatonga azy io boka ny mpampianatra zegny tsy maskarama. Tsy maskarama ary mpampianatra amizay tsy mampianatra. Ke zay zegny mahatonga rô zegny rô stafianatra io. Arô koa ary amin'ny école université prison mbala tsara. Amin'ny école université la douche, WC tegna mora mivolagna izy. Tegna grave be io. Inona zavatra mitranga? Ahoana ny iainan'le mpianatra zany? Le mpianatra ao fa raha juste miafiafo donc fa akory atao. Fa indrindra ho an'izay olo mipetraka lavitry, iny boka tegna sahirana. Fa le olo mipetraka ao baka, igny mba fahinao hoe ohatra hoe avaiza ohatra le lavitra amin'ny mpianatra mianatra ao Dego. Ohatra zety a Majunga misy tongany. Ya, Majunga, Tananarivo, Antsirabe, Nosy Be, misy agny zegny. Ke rô boka lavitra io baka, rô zegny tsy maintsy miaigna amin'ny resaka hoe bourse ao fo zegny rô. Ya. Nefa ndraiky ny bourse tio nisy olagna rô tao samy niara-nahita nisy grève aby rô tao tamin'ny fotoagnany zegny. Ke raha ny mahagaga baka ny fitondragna i ramasetsy izy resaka manara-penitra. Ramasetsy nareo zao resahana foana io manara-penitra, hôpitaly manara-penitra misy any misy ao manara-penitra. Ahoana ny fandraisan'ny olona an'izany zao? Izy ty baka manara-penitra agny fotoagna izy ty donc commence fa lany daty. Ya. Satria baka efa tsy raha manara-penitra ao. École zay tsy manara-penitra, zegny izy avy misy ao. Ny lalagna zegny tsy manara-penitra. Fa samy miara-malala zegny. Resaka vitim-piainana. Manara-penitra ny fiakarany fa le tena izy tsy ao. Ankoatran'ny izay ihany koa araroto moa ny maheto anao resaka politika. Satria ianao mbola maro mizahatra vonjivonjena. Resaka politika ahoana ny fahitanao azy fiainam-pirenena ary? Ahoana fandraisan'ny olona ny Dego mihitsy ary? Resaka ny politiky mavozy le olo agny zegny isaka koragna resaka politiky. Demokrasia tsisy. Fa zavatsika baka tsika samy miara-mahita ny donia ny volagna raha marina izy. Resaka tany, mitaky le tany. Igny ndraiky nampigadra izy. Amin'ny fotoagna izy ty zegny anao ka mivolagna raha marina zegny anao amin'ny tany misy anao zegny direct fa menacegna na hoe miditsika ampondra. Ka raha hitako zegny resaka politika zegny izy hitako demokrasia zegny tsisy. Ny ahoana ny fahitanao ny resaka hoe ny fahatongavan'ny vaovao ho an'ny any Antsiranana sy ny manodidina rehetra any. Ianao zao avy any miazakazaka mankaty amin'ny MBS aty amin'ny télévision sy ny radio aty, fangalinareo tsy mivavaka amin'ny teny mba sehatra ohatran'izany mba hoe ho fantatra ny vahoaka malagasy fa tia lavitra tonga tia lavitra ty le fitosahan'le vaovao mihitsy zany manahoana ny fipetrana. Le fampiasaina vaovaogna Dego zegny agny bala tsisy donc satria zay gentime zay ka fa miboaka karaha igny zegny tsy maintsy amin'ny alalan'ny telefony fo zegny agnanaovanay izy. Ya, izy koa andeha hanonga plateau karaha ty zegny nga tsy mba misy ohatran'izao ohatran'ny aty zao mba hoe ahafahana maneho hevitra sy ohatran'izany amin'ny télévision hagny ndraiky misy fa le moyen idiragna ao zegny satria anao koa fa miditsika amin'ny plateau carré zegny tsy mety misy fiaigna misy droit fiaigna igny zegny mbala tsentsiky zakanay
Fa hoe ny any aina manjery-panjakana satria ny any vahoaka sy ny sisa fa nga ny vahoaka n'Antsiranana nga tsy eo ambany isan'ny vahoaka malagasy zay mantsy le fanontaniana avy any nareo no miazakazaka makaty amin'ny MBS manahoana ny tena hoe fahalalahana zany amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny télévision malagasy amin'ny aino manjery sy ny fanjakana egalina vahoaka ona fipetrana i resaka igny zay ndraiky tsary hoe tsary nangataka hoe andeha amin'ny melonareo na zay mbola mandeha sortie hely fa mandeha Cabdigo fa tsisy raha tsy azo gendarme aty ary aty isaka andeha amin'ny zegny possible tsy azo de alohanareo tonga de efa mionona eny ary resaka an'izay ihany namantsika avy any Antsiranana ny fandraisana andraikitry ny tanora tiako Madagasikara satria ianao anisany ianao tena mpanetsiketsika ao mihitsy ahoana izy io satria raha nanontaniana zany ny tanora tany Antsiranana tany de araka ny efa navimbaranao teo moa de hoe tena kivy zay tena tsy hitantsony zay ho atao sy ny sisa mbola eo nefa ny tiako Madagasikara ary misy tanora tiako Madagasikara ao anatin'ilay fiatrehana fiainana ahoana momba an'io le Gentimo Diego zegny izy io baka mbola sama tamty zegny nisy Gentimo Diego araka ny nambarandreo baka amin'ny foibe ao zay zegny kafa nagnentana le olo efa nitsangana izy ary manana fanantenana koa zegny ampanjesi président Ravalomanana 2023 satria président Ravalomanana misy raha hely somary tantarako hely za teo baka tamin'ny 2009 baka za teo agnisanisan'olo nakatia président Andry Rajoelina agnisan'ny za nakatia fa za fo zegny mbola tsy naresaka politiky satria tamin'ny fotoagnan'izay zegny nalaza baka tamin'ny fotoagnan'izegny Andry Rajoelina tamin'izegny antegna mbola kelikely koa ka zay mihitsy tantarao mihitsy le izy ianao zany aresy lahatra tamin'ny Andry Rajoelina tam'izany zao anao nefa resy lahatra hoe tena président Marc Ravalomanana no tena avita ny tira raha ty de tantarao ohatra zay za tsy tena hoe namadika palitao fa zay le hoe fiovana goavana be zay ka satria resaka faharesan-dahatra le izy izy ianao de mba tantarao ke tamin'ny 2016 amizegny 2016 za komansy nandaliny tantara satria tamin'ny Facebook nahitako le tantarany nafapanjaka tamin'ny président Ratsirika za zegny namaky za kafa namaky nivakeko zay jiaby teo za amizegny nangala ono raha hitako amizegny amin'ny président Ravalomanana volako ahitana ny fampandrosoana eto Madagasikara lasa nisokatra zany ny sainao nisokatra zegny nisokatra efa ohatra zao izy ty fa tsy araka ny eritreretiko ohatran'izao izy ianao resaka fampianarana tamin'ny président Ravalomanana mandeha tsara resaka ny lalagna nisy koa nisy zay mpianatra privé ny mbola nazo ianao nazo cartable astrosy askono mbola askono nazo zay tamin'ny président Ravalomanana resaka lalagna zegny RN6 zegny vita tsara zegny resaka PPN zegny taminany lamigny zegny stable ke igny amizegny zegny natonga za amizegny ale volagno za hitsika amity igny amizegny niezako amizegny zegny nangala relation avy amity foibe taty ndraiky izy zegny zoty mazava zay tsy hoe namadika palitao kory fa tena resaka hoe faharesen-dahatra mihitsy noho ny hoe tena fiainana zany nahitana hoe afany tamin'ny taloha ny 2024 zavatra mitranga am'izao nefa tena manahirana tena fahasairanana izany tsika nefa tsy maintsy miatrika an'le fiainam-pirenena dia mandeha zany am'izao fotoana zao araka le teny hoe raha mbola misy koa ny farany tsy foana akory ny fanantenana anareo tsara zay teny zay dia mandeha ny hoe tena tsisy hevitra ty fa fionambe pirenena aona ny fahitan'ny Diego Antsiranana zay resaka fikonandro pirenena zegny zay zo ty zegny efa agnisan'ny mikarakara hoe agnano fagnambaragna hoe fikonandro pirenena
RMDM zegny les jeunes RMDM zegny efa mikarakara satria ny team ao anatin'ny RMDM team agnatiny efa mikarakara izy zegny no fagnambaragna ary io ny solution tokony atao amin'ny fotoagna zao ty satria nahoana ozy nareo satria fa grave loatra fiainagna ty fa grave zao ya satria efa grave loatra ke takena zegny mba ahafany hoe mba ilambigny amin'ny fifidianana zegny 2023 mba tsy haven'ny korontagna zegny hito le fitakena fagnanaovagna fikonanan-doam-pirenena so zany zao ny raha zava-misy de hoe ny senia de hoe ampitomboana andray ny vola zay ho ampiasaina kirakiraina sy sisa ato nefa tena hoe feonambe-pirenena ny tena solution amin'ity ary zany seni zany tsy maintsy voaresaka ao zany ny fahitanao matanoran'ny degoanao am'izay ke zay baka antony hitakena fikonanan-doam-pirenena resaka hoe fagnamboarana ao amin'ny seny amin'ny ACC anisany eny maraparantsika satria efa hiditra indray ny mpisehatra manaraka ndresahana daholo ny resaka tsy fisin'ny fampandrosoana sy ny sisa izay iainan'ny antseranana moa tahaka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra inona raha ny tianao amafisina eto ampamarana antsika azy ary raha mbola nisy tsy voateny ihany koa de fotoanan'izao hitondranao azy ndao ary ny tenako dia mitodika amin'ny vahoakan'ny Diego ary hagnentigna mba hahay hifidy eka amin'ny 2023 satria efa samby ny miara-malala zegny atsika zao ty ary amin'ny raha volaniko jiaby teo igny tsisy hoe lengalenga tsisy hoe fitafitika fa tegna zava-misy agny ary mbizavitry ele nadignako agny Diego ny savon efa 7500 araiky savon fanasagna 7500 araiky fanavin'izy fotoagna tsisy siramamy tagny 25000 kilo 25,000 ariary kilo nany izy resaka vidim-piainana zegny tegna tsy voafeny fanjakana zegny raha hita nefa raha ny fampandrosoana zegny vidim-piainana lalagna resaka jirama iny tokoa ny tsara resana kely manahoana ny fatapahan-jirony délestage any antsirana na ohatra ny aty ihany ve ianao moa zany eto Antananarivo zao manahoana le délestage a Diego zegny araka ny koragna nataony tagny zay efa zatra délestage efa tena zatra na délestage ona mpisehony fanavin'izy fotoagna tsy elaela agnatin'ny 1 mois mahita jiro hely mandeha izy matra 6 heures igny agnana amin'ny 2 heures aligny izy mandeha fa izy tatato ka somary nipodipody fa izy ndraiky mbala matimaty izy na tam'izay tagny délestage be tagniny na jiro mandeha igny zay karaha saovaby satria efa zatra jiro maty fanavin'izy fotoagna za tagnatin'ny bajaj za mandalo amin'ny hôpital Manarapenitra io za mandalo io za mandalo io amin'ny 2 heures aligny za ko hôpital tatsany délestage karakory tsara volaniko ny atao hoe Manarapenitra zay mantsy zany tokony antaninao am'izay ny teny zay fa teninao farany aretintsika marana anazy ary ny farany efa ny teneniko tseo hoe tena magnentagna ny vahoakan'ny Diego mba hahay fidy amin'ny 2023 mba tsy haninigny eky mba tsy ndeha kadikadalan'olo amin'ny aomby amin'ny sakisalegy mba andindiky tsara ifidy mba tsy avoafidika eky takana tamy 2018 iny ary soratsika ny namantsika avy any antseranana nitondra an'izay fanazavana zay tsara ny mampatsiafa dia fotoana moa entsiketsika avy any mihitsy izy no nakaty ary nandeha fiaramanidina 5 millions de francs ny sarandalana ny fiaramanidina makaty zany 10 millions de francs zany aller retour namantsika nandeha fiaramanidina ka dia izany no zava-misy dia ambava moana ampomeritreritra eny ary mendalana ianao mito ihany ny fandarantsika eto amin'ny MBS radio Mada miara manonja ary dia efa hiditra indray namana faniry Razafy Manatany andray ny mpisehatra rehefa talary be ohatran'izao dia Andriamatoa Motarson alleluia no
misehatra izany maro ny mbola fanazavana zay hoentina eo zany fa de mifandrina hoe hiaraka hatrany amin'ny miara-monjy MBS radio Mada ianao manapatapitra ity fandarana ity. Arak'izany tsisy zavatra mandeha amin'ny zeloniny na ahoana aloha endrika fanaron-tsaronana etsero io zany zao de hoe fety-pirenena de io ndray no entina hoe anaro-tsaronana ny mety hoe fiatraikan'ny fahatrana sy ny fahatrana mbola miseho ihany. Ahoana moa ny olona tsy hitsangam-bolo na manafaniry ny sara-dalana zany misy miteny any anaty gazety any sy any amin'ny rehetrarehetra any any amin'ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fitaterana any misy miteny hoe tena lasa arivo ariary ty saran-dalana ty Antananarivo aiza ny enana zany ero zany de andeha tongotra tonga ty na manafaniry menanao sehatra. Isaorantsika aloha lika teo le tanora avy any Antsiranana tena hoe te hitondra anjara biriky de tsy mipetraka fotsiny tsy mitoetra fotsiny any Antsiranana ary zareo tany de efa nanao fitsangatsanganana fivoriana fanadiovana tanàna nanao fanetanana ihany koa fanampiana ny ara-tsosialy mpiara-monina andrareo ny tanora Timo sy ny tanora RMDM zany ilay fandraisana andraikitra amin'ilay tandrify tena zava-dehibe mbola tanora de tanora satria mbola tsy manambady io liky tonga eto amintsika iny tsy hoe ino tory zany ho antsika tovavy tsy any tiako atongavana fa le afanampo mandray andraikitra zany tena zava-dehibe aloha zany de le miditra ao anatin'ilay fandraisana andraikitra ara-politika de hoe mitondra ny anjara biriky ao anatin'ny fiainan'ny antoko aloha. Zay le fandraisana andraikitra voalohany ao anatin'ny fiainan'ny antoko de mitatra makaty amin'ny firenena mazava ho azy zany zay entiny namalitsika tanora avy any Antsiranana teo zay de hitatsika fa mazamazana ihany zany mandamy vola mikarena avy any Antsiranana ary tsy hoe mandeha fiarakodia raha mandeha fiarakodia de eo amin'ny 10 kilometatra mahery eo satria zany Antsiranana ty Ambondromamy avy any Antsiranana de mandalo aty Ambanja de Ambanja mahazo ny lalan-dratsy Ambanja Antsoy mifampitady eo zany tsy moramora zany Ambanja Antsoy zany so de miteny hoe le fanjakana efa mikarakara Ambilobe Voemara mbola adevitra avy zany Ambanja Ambilobe zany somary nidekapena kely fotsiny le lalana fa mbola ratsy ny lalana de atia Ambilobe Voemara misy une partie efa nanaovana goudron fa mbola tsy vita le lalana fa zany lalana ty Ambanja Antsoy zany koa tompoko de tena misalegy misy piscine draidray tsy fakahitana ny lava ketriny hoe mandalo tunnel lenao tsy io tsy folo tsy roapolo fa de tena lalana tsy fakahitana lalana eo amin'ny ataotsika hoe 70 kilometatra eo fa de misalegy de tena mandeha 120 kilometatra isan'ora raha be indrindra hoy aho ny fiarakodia mandeha amin'izany ny karandalina sy ny sprinter sy ny crafter de tonga ety Antsoy indray mbola ratsy koa ny lalana ary mbola ahitana somary lalan-dratsy miazo any Port Berger mampikony mbola misy lalan-dratsy ihany koa ary maro be lalam-pirenena fahiny zany resako atsika zany eo mampikony makany Ambondromamy koa mbola misy lalan-dratsy da moa zany de efa sy tanisana antsony hoe zany zava-misy amin'ny lalam-pirenena fahaefatra manomboka simba izy ka misy famarinany ihany ny sasany zay tsy te harary lamosina aloha zany ary tsy te hifototra ny tongotra de voatery tsy maintsy miaritra zany amin'ilay sara-pitaterana lafo be amin'ny tsaradia zany zay mandeha le fiaramanidina ny teneny namana Ulrich teo zany fa raha mandeha fiarakodia zany de miforotra ao 2 andro 2 alina andalana zay zany zava-misy de indrindrandrindra eo anelanela amin'ny maro mandeasy Antsoy zany tena tantara be mbola lalam-pirenena faheniny zany resaka zany fa raha miresaka RN5 andray zany aty Ambanja ny vily makany Ambilobe de mitoraka makany Voemara mahazo any Sambava de any Sambava misy fiviliana makany Andapa any Sambava koa misy makany Antala de mbola tsy fakahitana ihany koa zany hoe tena ny fiaretan'ny olona ao anatin'izany fa bon le fanodikodinina saim-bahoaka moa zany de tena hoe miasa mahavita zavatra kely le fitondram-panjakana de iny ny associaderadera fa ny lalam-pirenena tokony hanaovana entretien tsy vita
lalam-pirenena tokony fananovana constitution lehibe tsy vita ary reo ane lalam-pirenena efa goudron ireo goudron ireo fa potika de nitazam-potsiny fa rehefa akaiky ny fifidianana anaovana récupération politique indray zany zava-misy any anany fa rehefa miresaka tiako Madagasikara tsika de ovakitsika aloha zany ity fanazavana zay avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ity zany mikasika ny fankalazana ny faharoapolo taona nitsangana ny antoko tiako Madagasikara ohatrohatran'izao le izy ho fanomanana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara ny birao politika ny antoko de miantso anao malala-tanana mpikambana sy mpanohana ny antoko ka afaka ifarimbona ny fanangonana ireo fahatsiarovana rehetra nanamarika ny 20 taona ny fironan'ny antoko raisina avokoa ireo mari-pahatsiarovana any aminao na afisy nampiasaina teo amin'ireo fifidianana isan-karazana ny fanion ny sainan'ny antoko ireo sary maro samihafa orona tsara na orona peo lambahoany sy ny sisa raisiny isan'andro manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro manomboka androany sabotsy fa 5 amby 20 volana jona izao ao amin'ny QG Belera ireo rehetra ireo ankasitrana sahady ny fandraisanao anjara amin'ny fanapinana ny antoko misaotra tompo zany hoe manomboka amin'ny sabotsy zao zany tsika manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro ho atsika mpikatroka hatramin'ny sabotsy maromano kokoa ny mpikatroka zany ny antoko tiako Madagasikara na reo mpanohana misy ny hoe mpanohana sympathisant misy ireo membre ihany koa na mety mpakafy fotsiny fa tsy miditra ao anatiny izy fa mety hoe nakafy ny fomba fitondrany président Marc Ravalomanina na mety misy olona atao anatin'ny antoko zay nanana foto-kevitra tsara ohatra nakafiziny de nanjoiny zany lalan'ny antoko zany nandritra ny 20 taona ka mety misy article na souvenir maromaro any amintsika any na kaskety efa tany am'zany hoe tiako arivo nakatiany tiako Madagasikara raiky am 2 arivo nakaty am 2 arivo eto zany ny afisy tam'zany mety ny sary tam'zany mety voakady tsika isa tokatrano tany hoe ohatrohatran'izao ny ambiance ny etreny amin'ny fifidianana mety ny hetsika ara-politika tany am 2 arivo nakaty amin'ny 4 am 2 arivo 5 am 2 arivo 4 am 2 arivo sy ny sisa hoeto reo mari-pahatsiarovana na stylo mety tany am'zany taona njorony antoko zany na mety hoe ny kaskety ohatra ohatry ahoana ny kaskety tam'zany satria misy matahiry be da be ny karazana t-shirt na fifidianana ny fanesina sala am'zany ny jorony antoko tiako Madagasikara zay mety manome endrika fahatsiarovana zany tam'y lalana ny diavon'ny antoko dia eto avokoa reny rehetrarehetra eny satria isy fandaminana ho ataon'ny birao politika sy ny komity mpanomana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara zany de ho ampahafantarina amitsika indray ny toyany hoe rehefa voangony reny rehetrarehetra reny ao amin'ny QG de ao anandray ary ny toyany satria ny fankalazana ny faharoapolo taona mbola ho avy ny anivon'ny birao politika sy ireo komity mpanomana an'izany mbola tsy maintsy resaka amitsika ny amin'ny endriky ny fandaram-potoana sy ny sisa fa ity aloha zany ny logo zany mari-pahamantarana ny faharoapolo taona zany antoko tiako Madagasikara zany io hitantsika io izy de tiako Madagasikara soratra lehibe ny loko moa zany mazava ho azy ny manga ny maitso de ny mavo de eo zany de hitantsika roapolo de misy an'ilay mari-pahamantarana nanomboka tany amin'ny taona 4 amby 2 arivo tany hoany lay fanamboaran-dalana iny na ahafantarany rehetra président Marc Ravalomanina de misy sary Madagasikara lay mitsinjara araky ny loko samihafa zany zay midika ho firaisam-pirenena ny dikan'iny de misy endrika saloim-bary le saloim-bary le hoe mila mamokatra mila miaina am zava-misy tsika satria vocation agricole moa Madagasikara ary anisan'ny tena nataon'ny président Marc Ravalomanina ho tanjona lehibe mihitsy zany hoe famokarana indrindrindra amin'ny alalan'ny fambolem-bary zany dia hitantsika eo misy saloim-bary amin'ny andaniny sy ny ankilany zany ao anatin'izay mari-pahamantarana logo izay zany tena zava-dehibe ty satria raha antokony tonga 20 taona zany mazava ho azy efa tena majeur zany ampytaona efa mahay mandinika efa namakivaky lalana marobe zany hoe nandalo teo amin'ny lalan'ny fahaizana mamindra fahaizana miteny nandalo teo amin'ny lalan'le hoe mbola nitsapatsapa nijeriny zava-misy ary nandalo teo amin'ny lalan'ny fisedrana rehetrarehetra satria dia ny tombony taona ny tombony fahalalana ny tombony fandraisana andraikitra dia be da be ny sedra sy ny
zavatra mitsapaina teny any lalina samy hafa teny fa mbola tenira mbola mitsangana tsara le antoko 20 taona teorina manana solomavamboaka manana be ny tanàna manana mpanolotsaina ny tanàna manana mpanolotsaina kominaly zany raha ohatra eo amin'ny endriky ny fitantanana ny raharam-pirenena zay na tsy eo amin'ny fitondrana ara de mbola mitazona ary io mampime 7 problème politique an'le fitondrana le président Marc Ravalomanana filohan'le antoko tiako Madagasikara fa 2024 mbola problème foana le président Marc Ravalomanana le de 13 taona tsy eo amin'ny fitondrana azy de dikan'izay ilay tsangana n'le filoha Marc Ravalomanana sy le antoko de mbola anisany tsangana lehibe le figure le leadership le poids zany anisany contrôle amin'ny fomba fanaovana politique zany ka mbola hijorony lay antoko am'izao fotoana zao ka averiko tsara zany miazakazaka tsara zany tsika makeny amin'ny QG Belera manatitra amreo zavatra zay atsiarovantsika ny antoko tiako Madagasikara sy ny lalovana nandritran'izay 20 taona izay zay misy any amintsika hoe na le sac kely le saka fividianana mofo dopaina kely reny de mety article kely tsotsotra mety nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara tam'izany fotoana andrany de eto eto satria reny rehetrarehetra reny nge mivadika inona moa fomba fiteny azy zay mivadika inona am'le fampiratina reny zany etrany karazana endrika le arsiva ngezabe na patrimoine reny zany mba aseho hoe ohatran'izao no lalana ny diavina mbola manana ndraikitra lehibe ny antoko tiako Madagasikara manoloana ny 20 taona manaraka fa mbola ijoroantsika zany tomplasy tompavy alohan'ny andraisako an'ny Rakoto Andrina Motarson Alleluia dia amaky commentaire vitsivitsy aloha isika zay efa narotsatsika atao amin'ny namana teknisianao de fakitsika ary aloha faly ny commentaire de hoavitsika makati amin'ny tonton monta yani mino de yani mino mo PDP de ninidony misy de isika moa zany makahery foana ny ranabavy ninidony sy ireo mpiara-mitolona rehetra hatramin'ireo ampikatroky ny distim zany zay miaina ny zavatra manahirana am'izao fotoana zao nosy be any de ataotsika foana le hoe fakaherezana satria tsy mora ny tolona ary rehefa mijoro amin'ny tanindrazana dia betsaka ny zavatra tsy maintsy lalovana de anaovantsika zany fakaherezana ho an'ny ekipa nosy be indrindrandrindra ho an'ireo vahoaka mpitolona mitaky ny fanafana ny nidonia sy ireo mpiara-mikatroka mpiara-mitolona noho zay fijoroana izy ireo ho amin'ny tanindrazana izay yanimino ary bonjour député Fetra mba ataovy atsika avo ao ndray le zava-misy eo amin'ny LMA monsieur le député fa mbola tsisy miaino indrindra ho an'ny beoa zay mbola tsy manidy ny comptenay hatram'izao misaotra ity tena manahirana mihitsy zava-misy eo amin'ny LMA ty satria de brao zay tokony any amin'ny 2023 any vao tokony ho tapitra amin'ny mandat am'ireo ray aman-dren'ny mpianatra kanefa de misy miketriketrika de misy nanongana de misy manangana fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra vaovao ndray dia miakina am'le fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra zay ara-panjakana teo anefa ny fandoavana ny karaman'ireo fram mpampianatra eo anivon'izany LMA zay amapolo mahery maro be nisan'izy ireo de bloqué ny compte de mandeha ny atevitra samy hafa eo anivon'ny draine ny sisiko sy ny sisa de mbola mandeha koa ny raha-pitsarana satria tsy manaiky reo fikambanana reo ray aman-dren'ny mpianatra zay nahazo mandaa mihitsiny telo taona hitatana zany fikambanana zany satria mbola mifandona am'lay proviseur sy lay fikambanana naorina eo anivon'izany LMA vaovao izany de lasa lay fifanenjainana eo am'lay fikambanana roa samy hafa zany fa ny raharitsika de zao enga le ka ny fahamarinana no anjaka ka tsy hoe ny vola mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra de ho ataon'ny sasany nakendren'ny sasany ho tantely hafa-drakotra ka anaovana ny manipulation samy hafa ahafahana manidika fikambanana zay fa nazo fankatiavana ary mahazo an'izay mandat iasana zay tovy razaka anarana fotsiny sika manana mpitondra tanora fa tsy mitondra ny tanora entiny mijalo ny tanora fa tsy manana asa ka lasa mivarolavo amin'ny toka sorongony ny viavy dia mivarolavo amin'ny fivarotan-tena manjaka ny asany demony vao nitondra ry TGV be marenina zay ny nitovy Olontina Andrianarso kokoa Ulrika izy tonga soe makasitraka indrindra amin'ny fandavan-tena sy ny fitiavan-tanindrazana asehonao ok milainareo jeune team Dego makasitrako courage daholo isika samy tahin'Andriamanitra misaotra betsaka ny anaty eo imino Elso Razana de hoe taleta ny rainlaingy
de asiny misokatra ny fonoteny hoe sary bakolo ny ampahany karana midy ny fonoteny ity mihitsy no sa manentika sy mana ratsy ary mandoto ny filoha marikaravalomana vokatry ny fialonana sy fankalana ihany anefa nanomboka tamin'ny 7 nanonganany azy ka hatramin'izao magaga ko na inona lazainy tsy havita na oviana ny vitany dada manerina nosy raha teo indrindra fa nyresaka lalana ohatra iray ny lozako dia tsy mahita ny eo ambanin'ny orona nefa faran'izay ratsy loha indrindra akoatry ny fanonganana dia manapotika sy mandrava ary mandroba no ainty mpivavabavapona feno fiatsaram-belatsisy sy fitaka no sady parebindreby amin'ny zavatra mamirapitra izay tsy makaiza loatra eo anivon'ny firenena zay ny avany kasan iny zany sombony renresantsika reny eny ary tonton mota efa hito akaiketo ianao raikitra indray arytsika lasitsika miarabanao faniry miaraba ireo mpanao tsy lazaina any ambadika rehetra amin'ny radio sy ny MBS sy radio mada tratra izao fotoanan'io zao miaraba ny vahoaka malagasy zay manaraka izao fandarana zao na ny eto Tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any de misaotra ny tompontsika tafahoana indray amin'ny alala zao zapeo zao ankehitriny eto faniry de misaotra anao fa ianao vo avany avaratra any mantsy de tena voatahiry voatatitra ho atsipriany mihitsy le lalana ambondromamy ambanja voemara sy ny etsetra fa mba fahatserovana nafinaritra anisan'ny nafinaritra tamin'iny lalana iny tamin'ny 2007 nandehanako tany voalohany teo amin'ny 2007 teo efa nano vita iny lalana iny mijanona teo aniny ty hoe atao Paris eo am'le finanana fenako atono akoho gasy akoho gasy atono lalana hoan'izy moa le anarana iny akoho tsy tadidiko maromaro zay le tanàna fa tsena mihitsy misy karana anankiray mivarotra eo amin'io tanàna io dia eo am'le nisy piscine nalaina sary dia mijanona teo zay mividy akoho de nisy olona tamin'ny 2007 ray aman-dreny be zay nandia teo ampivoanarabe ianao bory zany hoe ambany andro moa zany nytinorosa tena misaotra anareo ambany andro bory zany zay vita ny lalana aminay zay nandia le ranga hitako zany ny ainako zany tsara izy tam'izany de vo vita mihitsy le lalana nataon'ny président Ravalomanana mitehaka daholo le olona na mpivarotra na tehaka daholo nijery le za gaga za tsy hoe mpitondra fanjakana fa za olona tsotra de zany nataon'le ranga de mitehaka le olona de gaga toy za hoe za ve nisy oranareo misaotra anareo bory zany nanano ty fa ity ratsy taloha de faly fa za miala teto Antananarivo amin'ny 9 maraina tam'izany fotoana zany tamin'ny 2008 reny amin'ny 9 maraina miditra any Dego amin'ny 7 alina zany ny atsaran'ny lalana tam'izany ilazako anareo hoe ahoana moa tsy androso firenena tsy tonga any Dego am'izany lera zany ianao satria lasa 24 heures mahery 48 heures latsaka raha ohatra ka 4 raha fa raha ohatra moa zay tsy katikatrazany eny bien sûr fa nytiako resana hoe misy asa ho ataoko any zany tsy miandry mandendro andro fa miala maraina miditra alina matory manao an'le asa zany rehetrarehetra zany ao amin'ny singa rehetra hoentina hoe mampandroso firenena zay na Ravalomanana Ravalomanana miala tsiny tsy hoe fa nivaivana hoe zay na président i marika Ravalomanana na tena nampiavaka azy teo am'le fanaovan-dalana de gaga de zany rehetrarehetra zany mampatsiahy azy hoe tena raha tiana androso le firenena tsy ny loatra zao 150 metres rehetra andrano tapahana efa 3 taona sy tapany ange zay refa niry tsy mbola mety vita mbola tsy vita mbola vo manano azy izy ikoeko fa le hiditra ny andrano tapahana mihitsy misy 100 metres tsy endriky ny mbola atao de ohatr'izay ka ny fanaovan-dalana zavatra misy ny teneniko anareo ty kolasy nataon'ny banque mondiale hoe corrompu tam'le zara zay reny tediavino anao lalana foana de ivarotra sakabelo kolasitro
raha faritra de ho ataony izy manana moyen afaka avancena anatin'lizany manana fitaovana satria any Union Européenne liza de kolasy no anisan'ny mahazo mananana liza de kolasy efa nanaovy nyteneniny ery amin'ny banque mondiale hoe tsy mendrika ary tsy mahazo manao marché tsony banque mondiale izy no anisany no raisin'ny reto olona reto tena no ny asa lalana izay everiny ho atao tsy haiko hoe ahoana mo qualité zany lalana zany zay aloha ny zavatra horesahana voalondohany rehefa miresaka mpiara-miasa amitsika avy any ivelany ianao tonton Mota za moa tsy teto tam'le napalahelo ana misy asa Chantal iny zany Chantal manko le nangala doso Chantal zany de tratrany délestage azoko an-tsaina zany rehefa mangala doso zany tsy olona manano lamba zany fa olona tsisy lamba zany ngainy de rehefa maty fandresana izy devitera mpoteto izy rehefa maty le jiro tapaka zany jiro bon satria ririnina ny andro tsy maintsy mampiasa rano mafana zany ray aloha zay voalohany indrindra fa rehefa tapaka koa le jiro ndraindray misy pression kely be da be na ny herinaratra ao mitsinjo an'le dosy ny rehetrarehetra zany de azoko an-tsaina mbola mety niositra savony be zany le ramatoa représentante iny na le solotena tonga teto iny mbola mety ny apahany no voaososatra savony sinsisa sy ny gel na dosy sy ny karazany tapaka lizy iny zany miala eto Madagasikara iny mitondra fahatserovana ratsy iny rehefa miresaka iny quand on parle Madagasikara délestage zay fa tsy mitondra zavatra tsara izy hoe rehefa miresaka Madagasikara le mur rehefa miresaka Madagasikara le générosité an'le vahoaka rehefa miresaka Madagasikara le resaka inona moa izy teo le paysage sinsisa fa raha miresaka Madagasikara délestage lasa ohatran'izany zao le resaky le olona zany ary de zany tokoa ny zava-misy zany kanefa ao anatin'le fotoana le olona sady manindry paingitra no eny taorina zay moa tsika nahazo vola fa matsina hono zany amin'ny rano fisotro madio ka raha miresaka rano jirama tonton Mota efa nitaraina misy ianao teto efa niteny hoe mivarodrivotra ange le jirama amina resaka rano nefa anisa misy recommandation nomeny reto olo reto ny amina hoe amboarina ro tsara ny vidin-drano eto Madagasikara lasaritsika tonton Mota ka izao le zavatra iainana nge zany faniry teneniko anareo azavaiko tsara amin'ny vahoaka malagasy aloha ty resaka jirama hitako le zavatra nataony solotenan'ny FAO ohatrany nanao hanina kely izy tsy hoe tsy nipaingito angambe hoe ampidiny ny vidin'ny rano zay ny fomba nitenenany azy fa izao ny zavatra mitranga mivarodrivotra ho an'ny jirama ny zavatra nitranga ngery faniry teo aminay hatramina tany na alovola foana io pompin-drano ilara amin'ny bidon jaune io hatramina tany nisiny reno de zao tamin'ny roa volana tsy nahalovola tapika io olona mpigerehany pompin-drano fa naninona niakatra be le facturan'le rano tsy mifanaraka amin'le vola voangon'le olona sy mba azahoany tombony ohatra ny ariary folo sy ny ohatrohatro zany fa niakatra be de nidininy jirama ny compteur de sahirana le olona ndohan'le volan'le compteur le vidin-drano le vidin-drano affiché ato amin'le compteur de niantona ray volana tsy nisy rano fa tamin'ireny fotoana ireny fotoana fahavaratra de lasa makany an-tanimbary ny olona eny akaikina eny moa zany eny akaikina andrano tapahany eny lasa matsaka ny tanimbary matsaka amin'le pouille dia ohatrany hoe voafefe ihany hoe nahazo rano ihany le olona fa niezaka le mpitantana an'le fatsakana dia nandohan'le facture de napakariny be mihitsy le vidin-drano am'izao de za teto miteny ary miteny ampiasa ny jirama fa ny jirama mantsy fahafantarako azy ireto le olona mpanao an'le facture tsy hoe olona hoe anina fa mety hoe mpanao sezisy ny anina fotsiny de za mba azavainy amiko zay monsieur moyenne no ataonay mbola tsy namaly an'le izy fa zay soratany ao anaty mail zay manao moyenne soratany mantsy tamin'ny volana avril
42 metre cube de hatramin'izay ve ny ranonay 17 metre cube ary vahoaka malagasy 20 metre cube isam-bolana ny olona mampiasa azy tsy mitombo tsy mitombo zay ary zay ary ndraindray rehefa herinandro tsy eo zay ny atoandro mena de lasa 42 metre cube de tenenina 42 metre cube ozy ny laninareo doza hoe efa tany amin'ny volana tamin'ny herintaona nanao hoe ataovy etalona azy ny compteur anay fa tsy normal ty 25 metre cube ty sy ny etsetra alohanao volana alohako ny vola mandraky ty ny androany azavaina aminareo tsara le izy tena ataotsika par étape mba azahoanareo rehetrarehetra hoe zay le fipetraky le raharaha ary azavaiko amin'le représentante ny FAO hoe zay le fipetraky ty zavatra ty eo le fampiakaran'le vidindrano fa le varo-drivotra satria zao rehefa manao moyenne zany jirama na ampianarina tany amin'ny première année zany rehefa manao mesure physique de manao série de mesure anakefatra na 5 de moyenne reo no atao moyenne fa tsy 42 metre cube ny hitanao amin'ny volana avril amin'ny volana mars de moyenne zany 40 zany inge soratan'zareo hoe de tonga androany ray nataony 41 vao tonga vao teo za aloha ty ary izy tsy manao relevé ary amin'ny compteur fa tonga hono de zay hono ny estimation zay de gagy anao de za nanao hoe za mantsy anontany hoe meo avy ary ny série de mesure nataonareo nazonareo moyenne fa za tany amin'ny février 17 metre cube azo ifaniry tany amin'ny janvier sy ny etsetra any amin'ny 20 metre cube maninona pourquoi ils ont trouvé 40 metre cube d'un coup ka zay le izy fa io mécanique de fluide io jirama le mpanao sezia ka narivotra ara de matosika an'io elisin'le le compteur io de mihodina be io de miakatra be le izy ka itsika malagasy jerevo ny fiakatry ny vidin-dranonareo fa ny compteur anareo ahodin'ny rivotra ary le rivotra tena milaza mifanina mamaky misy kopy zany eo amin'ny tananao de mandefa an'le rano anao fa tonga de mipoka ohatra fa mipitika le kopy tsy voatazonao iny zany ny force le rivotra avoaka an'le tuyau jirama ilazana aminareo hoe tena rivotra matanjaka be mécanique de fluide io any rano fluide ny rivotra fluide zay ny manosika ny compteur io de miakatra be io fa ny rano tonga tsy misy de zay ny mahatonga an'le vidin-drano ho hafahafa io ka raha ohatra anao rery ny tratran'izay fa amanaly ny amanitsy era Madagasikara nge zany fanire zany misy vola tangosana tangosana zay mihitsy le izy ary zay nilazako amin'le an'ny FAO hoe asa ivoajanony ty fivarotana rivotra ty io ange azo rehefa hoe miena ny rano anatin'ny simbendrano alohan'ny anina liza ny voaliza de tapenana aloha le anina hijanona de fenona de ohatran'izay mba tsy hisy rivotra ny anatin'le réseau azo erenange zany na mitsaiko manao voana dégazement any izy hoe échappement rivotra fa tsy possible mihitsy ty zay misy hoe efatrandro tsy ao an-tanàna de 40 metre cube de izy ony manao moyenne menara fa rehefa tsy mahay mela teo fa mahasosotra le manjary masitry zay manjary miteniteny ihany zay fa tena tsy mety kosa le ataonareo jirama zay ny zavatra tenenina amin'iny fa tsy tena tsy rariny mihitsy ny tenenan'le anazy hoe tsy rariny ataonareo fa ampidino ny vidin-drano fa eran'izao tontolo zao zany malagasy ny tena lafo rano sy lafo jiro ary mbola tsy mahazo inona moa zany mahazo tolotra tsara voilà tsika nge zao ny tena problème zany atsika ampijery mpiaino hoe jirama tsika tompoko tsy mahazo tolotra tsara aty amin'ny resaka antso atarby tsika tompoko tsy mahazo tolotra tsara mihitsiny amina resaka offre zany amina resaka réseau tsika tsy mahazo tolotra tsara efa tonga 5G mbola aty amin'ny 3G tsy as plus sy ny sisa aty re manko mitovy amin'ny 3G 4G tsy hainao ntsony inona zany ity ity réseau ampiasaitsika ty mandeha any amin'ny banky ianao tsy mahazo tolotra tsara indraindray ary ianao ary betsaka anisan'ny taraina to tamin'ny BFE hoe ohatrany tena misy mitokany le vola am'le dab na le kabe
hoaiza foana raha zay ale rehetrarehetra tsy mety mahazo tolotra tsara le vahoaka zay mihitsy le ary rehefa tsy mahazo tolotra tsara any amina secteur ohatrin'ireny mandeha indray any am'ireo a service public zany any am'ireo a tranom-panjakana tsy mahazo tolotra tsara ihany ko amin'ny alalan'ny asa ohatra aloha indray tsy teneniko resaka fananantany sy ny rehetrarehetra ohatra zay zavatra karakarainao manresaka administration sy administratif moa zany any tsisy inona foana ho an'le malagasy io moa le malagasy hoa de za aloha zany a eto nahitako indray a an'le malagasy tena malagasy be vava le malagasy milaza fa tsy manaikinaiky zava-pona io a adevitra mandeha io hoe 1000 ariary io le frais taxi be ka zao ho avy any tsika tontomota rehefa avy eo ho avy any am'le adevitra rehefa avy eo fa averiko kely ty adevitra nresahany ty olona ty satria le délestage manko me mafy le PPN miakatra ary le frais en taxi be manomboka misy menasy am'izao fotoana zao hoe hiakatra le frais en taxi be ary io tsy voandroany a fefa ela ny CTU no miteny tamin'io hoe tsy possible le 500 ariary io moa zany tsy fantatsika inona tena tongavana amin'io ho atao 1000 ariary ve ka rehefa mandeha ny adevitra de mifanatona l'izy de tonga ty am 700 ariary 700 zany io zany ty fidanitra io rehefa tsy mahavonona mavo teniboatra ka zao le tenyle raha matopa makafaka politika zay mpikambana ao anatin'ny gouvernement ankehitriny mikasika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mikasika amin'ny menasina fiakaran'ny vidina taxi saram-pitaterana tam'izany izy no hoe hiakatra 500 ny frais taxi be de ahoana ny fomba fijerin'le olona tam'izany sy ity resaka délestage tsy tanono ty de hoenotsika kely ty a resaka zava-misy ara-tsosialy efa ve le resaka oronam-peo zany a resaka explosion sociale tam'izay zay no resantsika eo ho averintsika kely izy hoe ohatran'izao ny fomba fijerin'le olona mpamakafaka politika tam'izany fa ankehitriny izy mpikambana ao anatin'ny gouvernement fa efa miova be ny situation am'izao fotoana zao fa aloha tsy ahivontsika ihany any zava-misy tam'izany fotoana zany ao efa vona ve gaoara de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sociale de tena réel am'izao fotoana zao azo-sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary rehefa 2 arivo eny an-tsena de fanampan'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena am'izao tsika miteny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany ka zay ny nano amafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa tsy mieritreritra mihitsy hoe io fatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina de mitrotry ny tantara ngefa nampianatra antsika an'izany de zay na ny mahatonga ana amin'ny teny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atidomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de anonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis am'izao fotoana zao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosy ny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona aneho hevitra io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana Ambohijatovy zay kianjany demokrasia efa tamin'ny 7 arivo napetraka teo ampesao io ahafahan'ny olona maneho hevitra de tsotra ny anay alao ny mpitandro ny filaminana ikadrie na andeha isécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra tsisy risque ana hoe ikorotana zany tsisy risque ana débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy fa io ange de miteny rehefa tsy mbola vela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary de tsy andray ndraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inertie na izao tsy anao ninino io de mipoaka ihany ny sarom-bilany amin'ny fotoana anankiray ka isorohana an'izay omeo alalana malalaka ny olona aneo an'izay faneho-kevitra izay tahaka ny mahatsapa zany le olo hoe tany tsisy fanjakana io de aleony anazy raisiny an-tanany ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro de ny olona tsy maintsy
mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano te manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany voatery se substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité dia ny olona tsy maintsy manan-karama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hidi-trano hoe izay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa nyzany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana dia izay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny ny menimenina ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy raharahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga ny olona ohatra ny hoe lasa taritiny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanaony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatra ny tany tsisy fanjakana zany rehefa tena mena le fanazavana netin'le mpanao gazety mpamakafaka politika zay mpikambana anatin'ny gouvernement am'izao intsika zany de ohatrany efa mpaminany izy zany ny zavatra iseho aty amin'ny taona 2024 zay isiny ao anatin'ilay andraikitra ilay exécutif na ao anatin'le gouvernement zany tena any ambavany ary nambarany zava-misy exactement misy eto Madagasikara délestage PPN embouteillage resaka rano vonresahan'ny tonton Mota teo resaka fampiasana ny kianjan'ny demokrasia ny fidinina an-dalambe tsy voatery fanonganam-panjakana anjara mitandro filaminana no mikadre miaro ndreo ampanao fihetsiketsehana mba tsy ohatra mifefy zavatra nresahana teo de ny zava-misy am'izao fotoana zao sy le hoe le fahangina mpitondra sy le tsy fahatraisana ndraikitry mpitondra de ohatra ny tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara tena zay mihitsiny tsisy anazavatsika fa de hoe ireny tamin'ny 17 ny roanapeo 5 taona lasa zay manamarina zava-misy am'izao fotoana zao de ty oronapeo ray alefatsika ty miresaka ny délestage eo anivon'ny orinasa jirama efa hoe anamara raha le bol tena efa be loatra le délestage efa tsy zakatsony le izy de ohatran'izao le fomba fijery le mpanao gazety ihany tamin'izany fotoanan'izany itsika efa miteny efa mihoatra mifefy le izy efa feno ny kapoka efa sorentsika fa tamin'izany ka efa nisy sorena lavitra mihoatra mifahasorenantsika de ohatran'izao fomba nanehony hevitra tamin'izany fotoanan'izany mikasika io délestage ny jirama io arapitsavakapitsany koa ny olona mitaky an'io délestage io oka zay kosa mba raisina ndraikitra reo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe de tokony afaka maneho hevitra ambojatovo za de mba anisany mihitsy am'izany hoe za koa de mba andeha hitolona rao ambojatovo hoe no délestage fa mijaly ny olona ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mampita am'le fitondram-panjakana hoe tsy faly anao vahoaka am'le délestage any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny eno anao any iza namaky anao any any efa mila anompa mihitsy hoe de tena tsy rary ny jirama tsisy ilaina azy de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina n'ity fitondrany ty any ianao menimena de sasarety la zay any ianao menimena de sasarety la mijanona any fotsiny dikan'izay mila metsika ianao tamin'ny fanehonkevitra voalohany sy faharoa nalefantsika teo miresaka ambojatovo foana le olona dikan'izay azo ampiasaina le ambojatovo ka raha ohatra ka natao parc botanique ary izy io mila mijery toeran-kafa zany ny mpaneho hevitra hatraminao vina no azakatsika an'izao hiakatra amin'ny vidin'ny solika nyresahany tamin'le fanehonkevitra teo aloha zany mbola hizaka ny vaoaka ve zany za tsy teny hoe 6 000 ariary ve sa 7 000 ariary sa 8 000 ariary sa 9 000 ariary satria tsy fantatsika ny information par rapport am'izay fa hoy sika hoe tsy azo hidivirana io de rehefa tsy azo hidivirana raha 4100 zany izy am'izao fotoana zao ny samplon 95 tonton Mota ary amin'io le qualité mbola mampime zay omeny le opérateur reto any le compagnie reto ihany plutôt de zay no raisitsika ka na hiakatra efa-jato io na 500 io loha marza amin'io tsika elo mihoatra ny 500 tsy latsaka raha fijeritsika azy eo fa efa vola be zany récompensena am'izany amin'ny vola zay miala amin'ny posin'ny isambatan'olona
hinona ny fiatraika an'izany na io 4600 ariary na io 5000 ariary zay fiakarana io tsy fantatsika difotra nge sahirana nge le vanjakany de izy mamorony zavatra hafa io ahafahana milalao an'le opinion mba tsy hifantokany kokoa ny sainao ianao zany avela zany ianao ino moa zany lalovina zany ianao mba tsy hifantoka any am'le hiakatra mividin'ilay solika efa somary orientena zany ianao tsy hifantoka kokoa am'ilay hoe sara-pitaterana satria fantatra tsara ny mponina Antananarivo renivohitra ane sy mponina manodidina Antananarivo renivohitra de mpampiasa taxi be sy taxi brosy avokoa ny akamarona satria tsy mitovy niveau de vie any am'ireo firenena mandrositsika ka manana fiarakodia isan-tokantrano voaka malagasy la preuve n'izany fotsiny ny fahamaroany ny olona mpandeha taxi be sy milahatra taxi be ny retara sy ny ao anatin'ny pointe na taxi be isina embouteillage de efa fila tsy fakahitana milahatra eny am'ireny abribus ireny zany zava-misy ary tsika mbola tsy mitovy niveau de vie ohatry ny any ivela ny antony mbola mety kokoa mifamotarana fatana mitsitsy ny fatana EDS sinsisa eto Madagasikara satria tsy mampiasa gazy ny akamarony malagasy de zay ny tiatsika tenenina hoe mbola mianana am'le fiainana natoraly kokoa le malagasy satria le niveau de vie le fari-piaina mihitsy mamaritra an'izay tiana ary ny zavatra hitranga tontomonta raha hiakatra mividy solika hiakatra ny sara-pitaterana fa fatatsika vetrany de restaziny jirama zany satria ny fournisseur nylay pétrole zany la solika ampiasain'ny jirama tsy lasa le fournisseur le ngeza be tsony le compagnie fa zay nge le problème any amin'ny distrika sy ny région lasa mividy any amin'ny station d'essence le jirama de tsy mifakaiza hoy isika ohatrin'le mpanao course taxi arakaraky ny course misy ny ividana solika ohatra miala eto amin'ny Anosipatrana de ho any Ivato ohatrin'izay 200 000 francs de miala eto Anosipatrana izy maketsikely am'izao venatanjoma Anosizato mampiditra solika ataotsika hoe 15 000 na 20 000 ariary zay sisa zany le ataon'le jirama am'izao fotoana zao mbola hitondra fanazavanytsika fa izy io ane de zao hoe manao ny ezaka hoy amin'ny mpiasa ary tena mitondra ny effort rehetrarehetra fa ny zava-misy eo amin'ny jirama tsy voavahantsika raha pitso sy raha afaka pitso tsy possible atsony zany fa tsy maintsy misy zavatra lalina hodiniana hanarenina ny orinasa jirama io fa zany resahantsika zany tontomota de ohatriny efa ohatrin'ny ny zava-misy am'izao fotoana zao sy ny tokony ho conduite ateniran'le vahoaka de ohatrin'ny efa nambaran'le ministre ny gouvernement ankehitriny ory faniry za ty de mahita hoe tena be fanantenany faniry ny zavatra ny vakiko tany anaty gazety ankery faniry tamin'ny latsinainy sa tamin'ny zoma hoe hiakatra 2300 ariary miakatra 2300 ariary izy lasatsy fa ny zavatra everiny fanjakana naovana azy de ho ampakarina 1000 ariary aloha de rehefa any akaikaiky ny farany taona miakatra 1300 zany moa zany nen'le gazety ko miteny zany izy ataony point d'exclamation de aveo ataony point d'interrogation ary amin'ny farany fa tsy dimanjato zany aloha le fiakarany zay le izy fa ny tiako resahana amin'ny faniry tena ny impact zany fiakarany viditsoloky zany tena tonga de vertical be fiainana sy ny lasatra any amin'ny atsipirenetra any anaty vilany tafidir mananina an'izany ary de miparitaka lasa horizontal koa io amin'ny sehatra rehetrarehetra satria na any amin'ny menaka na any amin'ny siramamy na any tratra miatraika amin'izany rehetrarehetra zany de tena hosahirana ary ny fanjakana nge araky ny zavatra fantatra de hita manamafy ny amin'ity fiakarana vidina any ity zao nge ny zavatra anina le izy re faniry raikitra ngelan'ny Ukraine tany amin'ny février izy iny dia nanomboka nietsika ny vidina solika tsitsy zao aty amin'ny volana juin mbola tsy miova ny vidina solika hoe tena niezaka ny fanjakana nanao zay mety
zao ny tazonana ny le vidina solika zao nefa tena tsy ara-pitantanana zany a tsy de ao loatra satria misy fahatiantoka foana izy am mameno an'le fahatiantoka fanjakana malagasy ihany de hotrosa amin'ny compagnie pétrolière ihany le izy a itombo banque mondiale sy ny FMI fa manao hoe efa tonga amin'ny fetra tsy azo atao tsony tsy azo iarana tsony nareo a atao tena marina tokony efa taloha be io a mahitsy ho vidina solika io a fa no mitahotra maro samy hafa na eno amoa le resaka le hoe misy mpanandro hoe amy 15 juin eo raha raty de ohatra zay de tsy natao 15 juin tokoa le zavatra alohan'ny 15 fefa ely io ny tokony nakarina de eo zany tsika zao ka zao jirama nivoaka tamin'ny raha nambarana tamin'ny herinandro mandriseza miproduire tsy haiko firy izay 40 méga de zao fa zao izy a 0 méga izy lecture tonga ditanay a tsy nahazo fiolona kay a le mandriseza satria tsy nametson zany anina raha hoe crédit a fa tena tonga de hoe aloha ka zao le mpiasany jirama miezaka eo fa zao tsy afa manoatra izy eo am'ty électricité zany ty a fa eo am'le resaka rano a tena mba manao aminareo mba marina re atao hoe mandoa vola foana ange zay fa le marina atao de zay no entina amin'iny anina iny fa le vidina solika tena tsy tafavela am'zany 500 zany ny fiakarany ry anina ary mihaino an'le tatitra nataon'le raha matoteo a tohatra mifantatro ihany ny feoany a toy za hoe izy andray ary zany eremidem zany efa manao avant-centre zany zay zao fijeriko an'le izy efa hoe tena le zavatra tena marina mihitsy no avoakany fa zao nefa zavatra marina navoakany a satria ohatran'ny raha petraka le tao tamin'ny 2017-2018 le izy zao anefa ny théorie économique rehetrarehetra ny détérioration systématique du futur par rapport au présent miaratsy zao fiainany zao ozy ny soratra masina ary amin'ny lafiny ara-toekarena miaratsy foana ny zavatra hitranga de anjaran'le mpitondra ankehitriny miezaka manamaivana zay ary zay ny tena andraikiny ary zay no andraiky zay fa neto amitsika tsisy zavatra entrepreneur l'État de iny ny amidiny amin'ny vahoaka iny hoe miasa mafy izy ka izao ngery faniry rehefa mijery le zavatra ataony a hoe concertation momba ny agriculture tena tsy azo kay dika n'ity concertation le sens du mot concertation en lui-même tsy azo ny fitondrany io satria zao mahatonga an'le hoe manao concertation nge de misy ny régional misy ny communal régional de faritany de national tsy mitovy ny fisehoan'ny problème any amin'ny isaky ny faritra zay no mahatonga an'le hoe ilaina manao concertation isaky ny faritra zay ianao vao mieritreritra hoe inona zany le tena problème de mieritreritra mamahan'le olana aty amin'ny sehatra ngeda aty amin'ny firenena aty fa ny endry zareo tsy zany fa tonga izy de mamoro le tsy vady de zao no atao avy eo tsy mifanaraka ny impact ty zavatra ty za de efa miteny eto ity aitany ty satria be de be tsy fandraisana ndraikitry ny ministèran'ny environnement am'le doro tanety faniry angamba nandeha nena varatra tany be de be ny doro tanety hito reny fa zao hoenjakenjana ny aitany na ny Europa raha moa zao lasa misy 40 degré 45 degré nge ka de hitranga eto Madagasikara any volana oktobra novambra anahirany ty resaka rano ty ary ny FAO moa efa miteny hoe tsy mitovy mihitsy ny famezana rano ny olona amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tena tsy mitovy misy ny faritra manan-karena rano ohatra ny faritra ambanja moa izy manana climat spécial fa misy ny tena sahirana ohatra ny any atsimo ny aty amin'ny faritra amoron-dava sy miandro sahirakira ka tsy mitovy ny fisehoan'ireny zany no ilana an'le concertation fa ny concertation tsy fomba anankiray anehoana ny kabary sy ampandizana olona tsy zay de anaovana kabary tsara lahatra de avy eo tsy de zao le gazety namanamany ihany inge miteny hoe tsisy zavatra nanjary nandeha akory ary ty zavatra nytenenina tamin'le concertation atreto tsy misy ny teny fampidirana nataon'le ministra
ohatrany hoe zao ange le olana izao le olana tantarainy eo daholo zany le élément rehetrarehetra mamaritra an'le olana fa ny fiezahana anomboka mahan'le olana hoe manao mizazo fotsiny zany tsy misy ange zany tsy misy ange zany ka voananomboka de maty ny jiro hoe zay nge le tany misese ivato hoe io efa taon'Andriamanitra tsy mahomby de efa tsy mahomby fa raha tsodrano na inona tsodrano zany tsy azo forsena fa aminanina koa tsy azo forsena zay le izy zay le izy ka tam'le ouverture officielle de maty ny jiro de hoe aiza ministre sesy concertation iny nge momba ny resaka asa izy iny fananatany iny sa inona atao teny amin'ny sese ivato iny reny manao randra-tarihana de tonga ary am'le inona Chantal izy ary Chantal ao amin'ny dosy mahitako safotsafona misy ange ty fanjakany ty fa zany bon le vahoaka moa zany mbola mafy be ihany miaritra an'le situation tontomota fa misy zavatra ho alefantsika rehefa vera ohatra ka marina kely an'izay no ka zao verina kely am'le resaka reo sy député fetra teo tam'le inona le teo Mahamasina le hoe le tamin'ny tsaiko any hoe ho fankalazana ny fety nationale ny antso ny FFKM hivavaka ho an'ny tanindrazana any amin'ny akaranala mahitsindray iny dia natao le tato mikianja Mahamasina fa zao soratra masina ampatsahivika an'ireo olon'ireo fotsiny de zao hoe hoy ny tompo hoe zay manamavino enarako no hafa baraka député fetra moa teo aza manao vazivazy faniriko ny teny hoe aza misangisangy amin'Andriamanitra na amin'ny fanamasina zany fa tena vokatra zany tsy to azonareo an-tsaina mihitsy fa de soratra masina no atenina aminareo hoe izay manamavino enaran'Andriamanitra ho hafa baraka ary de mikisakisaka makany am'izay angetsiky ty de hita eo de eny ary maraparana ny fandarantsika zany fa ny amaraparana antsika azy tontomota de zao misy trangan-javatra maro samihafa reto zay mampiseho zany ny zava-misy zany de tsy azotsika lavina hoe tena tsy tafavoaka ntsony le fanjakana tsy manam-bola ahafahana manome karama tsy feno fahalovana eto ny corruption ary manjaka eto tanteraka reo mafia reo mitazona ny sehatra ara stratezika eto Madagasikara zany betsaka ny zavatra tena hoe tsy manjary eto Madagasikara ka ndao fitintsika ao anatin'reto minitra vitsy reto zany ny zava-misy eto Madagasikara ny endriky ny fitokonana amseho etseroa tao anatin'ny 27 ora zany dia ny mpanao gazety ny MBS no nanao ny fandrakofana zany de hoetsitsika atao miara-manonja izy mandeha ny MAE mandeha ny any amin'ny station de pesage mandeha ny any amin'ny office de bac sinsis maro raha tsy manjary eto Madagasikara mba anjarany rehetra zany mandanindranina sy mandindinika hoe tena tsy milamina tokoa ny tanàna tsy misy zavatra mirindra sy mandeha am'izay lohan'ny tsony eto ka aloha fa ho faranantsika amina resaka hafa izy rehefa aveo fa ho alefantsika aloha reto mba ho saintsainy rehetra hoe zao anie isa minitra isan'ora isan'andro ny zava-misy eto Madagasikara ndao ary nisy ny fivorianany arahan'ireo syndicat ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny de ny Saint-Pimir sy ny Saint-Cormaillé nentina nandiniana ny fampanantenana izay tsy mety tanteraka natao azy ireo izay efa nankatoavina ny taona 2024 fa teo ihany koa mifanasongadinana ny tsy fahatomboanana maro ny anjady azy ireo ny tsy fahatomboanana eo amin'ny fitantanana ny asa aman-draharaha hitataratra ao anatin'izany ny resaka fanavakavahana mitsindry amin'ny lafiny rehetra ny tsy fampian'ny fitaovana ety miasa ary ny tsy fahalavrariha ny toeram-piasana hitataratra amin'izao anefa fa mahonena zava-misy eto amin'ny ministera izay tsy ahivina fa ministera miany fiandrianam-pirenena noho izany ary ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny sata amin'ny fe ny mpiasam-panjakana ny Saint-Pimira na syndicat mpiasa ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny Saint-Cormaillé na syndicat Andrenjoany Matianina dia nametraka ny fepetra hidirana ao anatin'ny fitokonana fahobe manomboka ny zoma fa 24 ny volana jona 2024 ary mandritra ny fotoana tsy voafetra. Mahafian'ny fepetra rehetra tokony hirosona amin'ny fitokonana ny zava-mitranga ho hatrany ny fanazavana ka rariny loatra izy ireo raha hiroso amin'izany. Tsy ahivina fa isan'ny ministera izay miany fiandrianam-pirenena ny ministeran'ny raharaham-bahiny ka tsy mahagaga raha toy izao ny firenena rehefa tsy omena lanja ireo mpiasa. Ny diplomasia sy ny asa ara-diplomatika dia misy fenitra
norma standard mifehy anazy, ary ny tsy fahampiany fitaovana dia lasa tsy ahafahan'ny mpiara-miasa mamita araka ny tokony izy ny atidy aman'andraikitra izay omena anazy. Indemnité de représentation sur base mensuelle io takin'ny mpiasa io efa tamin'ny 2018 no efa akiza izay zavatra izay ankehitriny efa taona lasa zany zay tsy mbola tanteraka ihany dia manainga mavizatra izay mba hanatanterahany fanjakana ity tambikarama izay tokony sitrahan'ny mpiasa andraraham-bahiny ity, ary efa ao anatin'ny lalàna ny feny fitantanam-bolam-panjakana ity amin'ity taona 2024 ity. Tsy izay ihany fa mametraka iahy ireto sindika ireto mikasika ny filazana fa misy fahaverezana ny fitaovana eo anivon'ity ministera andraraham-bahiny ity. Misy amin'ireo mpiasa ihany koa no hiaran'ny fanavakavahana sy fanelikilihana ho hiatrany ny fanazavana. Ny zoma fa 420 ny volana jona izao moa no voatondro fa iroson'izy ireo amin'ny fitokonana faobe araky ny fanambarana trany. Famarizana dia efa niantrana teny manodidina ny DRSP Analamanga etsina ny sana mpitandro ny filaminana noho ny fanaovan'ny mpianatra mpitsabo etsika fitakiana ny karaman'izy ireo. Etsika milamina no ataonay hoy ireo mpianatra ary tsy nisy ny fanakorontanana na ny fanimban-javatra teny an-toerana kanefa magaga fa dia zandary sy miaramila no miandranay ity. Fitakiana ny karaman'izy ireo volana martsa izay mbola tsy voaraina hatramin'izao no ataon'ireto mpianatra mpitsabo taona faha-7 sy faha-9 miasa ny anivon'ny hôpitalim-panjakana eto amin'ny faritany Antananarivo ireto. Ankoatr'izay, takian'izy ireo ihany koa ny ampiarana amin'ny fisondrotan-karama 13 isanjato izay nampanantenainy ny filoham-pirenena tamin'ny volana May lasa teo kanefa mbola tsy miatra ihany hatramin'izao. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny solotena mpianatra sy ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny zoma lasa teo saingy tsy nahitam-baolana izany raha nambaran'ireo mpianatra. Voarirarira hatrany izy ireo rehefa mitaky ny karamany kanefa dia zon'izy ireo tsara no misitraka izany. Nanamafy ireto interne ireto fa mbola hitony hetsika raha tsy voavaly ny tompony andraikitra amin'ny fangatan'izy ireo. Ny karama voalohany takinay dia ny karaman'ny septembre tapaky ny volana marsa izay mbola tsy voaray hatramin'izao. Ny faharoa ankoatran'izay dia mitaky ihany koa izahay ny fampiakarana ny karamanay 13% araky ny fanambarana efa mandeha tsiroa samynay eo daholo ngamba hoe misy fiakarana ny karama tsirairay. Raha ny kategoria fantatray aloha dia efa nonona izay hoe 13% fa tsy 25 akory ary. Dia efa tara izay nomena fampanantenana izay hoe natona tara le izy dia ny fiakarana 13% nefa ny tonga androany ny confirme an'le BC tao tsy isy fiakarana 13% le izy. Ka noho izany dia mitaky ny fiakaran'le izy mitovy amin'ny rehetra koa izahay. Fa ny eo amin'ilay fiakarana 13 isanjato izay nantarinay dia ozy izy ireo hoe tsy isy vahaolana fa tsy miakatra ny anareo izay valiteny tsy nahafapohanay indrindra. Ireo interne manao service minimum ihany sisa no manantanteraka ny asany eny anivon'ny hôpitaly ho fitsinjovana ny marary. Mitarainana amin'ny fandraisana azy ireo eny amin'ireny hôpitaly ireny ihany koa ireto interne ireto. Maro izy ireo ny tombontsoa tokony isitrahany kanefa atao ankilabao ny fanomezana izany. Izahay aloha izany mbola manao ny antsoina service minimum foana satria sarotra ho anay ny tsy hijerony marary vahoaka madinika tohanay ihany. Ny condition hitretena ny interne any amin'ny mandritry ny asany. Voalohany aloha ny eo ny resaka izay tena miasa mafy ny interne kanefa tsy mahazo ny antsoina hoe indemnité de garde. Misy ihany koa nefa tsy mahazo akory sakafo rehefa garde izay tena zavatra isan'ny mampalahelo izany. Rehefa mitaky any amin'ny hôpitaly ianao hoe fa maninona tsy sakafo any dia ahiloka zareo aty amin'ny ministère amin'ny tena aty amin'ny ministère dia ahiloka zareo any amin'ny CSU tsirairay dia tsy hitanay izay tena marina. Mpianatra mpitsabo taona faha-7 sy faha-9 manodidina 500 mahery ireto nanao hetsika fitakiana androany ireto. Iraisany interne rehetra manerana ny nosy kosa ny fitakiana ny fampiakarana ny karama 13 isanjato izay nampanantenainy ny filoham-pirenena. Mbola tsy nivaly ny ankamaroan'ireo fitakiana nataon'ny paramedy sy ny sindikany paramedy tamin'ny taona 2024 raha nambaran'ny filohany Radbe Rajersoa androany. Zara raha misy ny 5 isanjato n'ireny fitakiana natao ireny no efa tanteraka amin'izao fotoan'izao raha nambarany hatrany. Raha tsy ahivina dia fitakiana ny tambikarama nandritra ny fotoana nampivaivay ny Covid-19 teto Madagasikara. Ny ankamaroany ny fitakiana nataon'ireo paramedy saika manerana nosy. Ireo paramedy nantsoina ilatsaka an-tsitrapo ny ankamaroan'ireo nitaky ny tambikaramana ireo.
Nisy ny fifanarana natao tamin'ny ministera-pia fa hisitraka tampokarama ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo. Ery tao anaty ariana nefa mijanona ho resaka ambava fotsiny ihany izany. Tampokarama noho ny fanaovan'ny fanjakana réquisition ny paramedy manodidina 7 tapitrisa ariary isan'olona ny tsy mbola voarain'izy ireo amin'izao. Mbola latsaky ny 500 ihany aloha ny fahatanterahany ireny fitakiana natao hatrany amin'ny 2021 ireny. Tsy hoe mangingina dia mangina tanteraka akory fa mangina mandinika ny paikady rehetra zay satria arak'izay niresahana zay hoe raha 500 zany dia mazava azy fa hafanafana indray fitakiana syndikaly manomboka amin'ity 2022 2023 ho avy ity. BDB ny Tampokarama tsy raisinay indrindra moa zany saika le missionnaire ny ministère ihany no mandray an'izay fa ny paramedy amin'ny ankapobeny dia tsy mandray. Ohatra hoe ilay indemnité de réquisition tamin'ny 2020 zay mitentina any amin'ny 7 tapitrisa ariary ihany isan'olona dia mbola tsy nanefan'ny fanjakana hatramin'izao fa mody arirarira ao anatin'ileo mena prime sy ny sisa zay marianay tsara fa tsy resaka prime mihitsy le izy fa indemnité fampivoro mihitsy zahay makasika an'ireo recrutement an'ireo mpianatry ny FIRP izay efa hatrany amin'ny 2018 mampametra-panontaniana hoe nakaiza ary le poste budgétaire an'ireo olona reo hatrany amin'ny 2018 sanatria ve nahodikodina na nanaovana kolikoly nandritra izay taona efatra ny fandimby izay. Fa ankoatr'izay dia takiny syndika ihany koa ny ampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpitsabo mpanampy nivoaka avy amin'ny toeram-panofanana miankina amin'ny fanjakana na ny FIRP. Ireny mpianatra ireny ho izy no tokony atao lohalaharana rehefa misy ny fandraisana mpiasam-panjakana kanefa dia mifanohitra amin'izay aloha no misy amin'izao. Raha tsy haivina dia efa nanao hetsika fanairana mahakasika izay. Tena ministeran'ny fahasalamana ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny FIRP efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no tsy tafiditra tao anatin'ireo lisitra ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra nahavitany fianarana tao amin'ity toeram-panofanana ity. Ankoatr'izay dia nahitsy ihany koa ny filohan'ny syndika nilaza fa niteraka fikorotanana teo amin'ny marika karama na ny grille indiciaire ny mpiasam-panjakana ny fampiakarana karama natao ny filoham-pirenena. Zava-doza no nitranga tao aorianan'ilay fampiakarana tsy voahevitra 520, 320, 500 iny nampikorotana tanteraka ny marika raman'ny mpiasam-panjakana izy iny ka tokony ho jerena. Ankoatran'izay dia le hoe efa antitra loatra ilay grille indiciaire na le marika rama zay efa tany amin'ny taona 770 zay tokony asina fanavaozana ka mila jerena amin'izao fotoan'izao. Afampana ny hetsika syndikaly ho an'ny paramedy amin'ity taona 2024 2024 ity raha nambarany filohany. Miaramisalaha amin'ny ady ombonana ho tombontsoa ny mpiasa malagasy ataony solidarité syndicale na ny SSM ihany koa ny avy amin'ny paramedy. Mandrisy ny asany ary manao tsinitsinona ny antom-pivelomanay ny minisitra raha nilaza afakely monja ny vola ampidiriny mpandanja fiara vaventy anaty kitapo-mbola mpanjakana. Raha lamandy alohan'ireo fiara izy mihoatra lanjanetana tokony entiny anefa atapitrisany maro ny vola tokony ampidiriny. Le izy aloha raha ny tena marina tsy hamezatsiny ministra satria izao izy tsy mahafantatra izay tena marina aloha fa misy olona manome vaovao tsy marina ao anazy. Raha zany 4 millions 5 millions d'ariary isan-taona zany tompoko tena averina eto fa adiny enina ny ampidiran'ny station ray an'izany fa diso filazana fa hoe 4 millions 5 millions d'ariary isan-taona io ny ampidiriny fandanjana fiara vaventy. Efa mazava tsara ary manana proof izahay matombo teny eto. Sanatria maliny ministra tamin'ny 2021 zao napiditra amande izay itony amande itony nivesatra mihoatra nentin'ny camion dia mandosa azy ery zareo fa tony tonga dia miditra any amin'ny kitapo-mbola ny faharoty vola lehibe ihany zao 3 milliards 669 millions 290 400 ariary tena vola miditra zany ary ninona ho lazaina amin'io voly tia indray tamin'ny janvier février mars 2022 ty taona ty tsahatsika ity zao misy 697 millions 105 000 ariary indray nampidirinay. Tsaratsara hoe izay tokony hoe misy araky ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny farany hoe tokony andray mifepetra izy raha ohatra sanatria ka misy tompona andraikitra hafa hoe tsy mandray ny andraikiny. Antsanevitra ihany setry ny fangatahany izy ny antefa tamin'ny filoham-pirenena hoy izy ireo efa nisy tokoa ny fifampiresana ireo tompona andraikitra saingy tsy nahafa-po. Tsy mahavaolana le feonana mihitsy zany hoe zareo rehefa mampiantso anay
dia ohatrany hoe fampadrilatrisa daholo ny zavatra rehetra. Tsy ny ato aminay ihany fa misy tompona andraikitra koa avy any amin'ny ministera mba tonga ato milaza ny zavatra misy avy any amin'ny zareo. Da raha tsy laza fotsiny zao tamin'ny tapabolana izy iny nampiantso anay moa ny tompona andraikitra avy ao ministera hoe misy fivorina mba hiarahana aminareo mba ilazana vaovao. Nampanantena izy fa efa vita sonia ihany ny resaka komodinareo vitaina sonia amin'ny larbierin'ny rapitso. Nindrasanay le zavatra nefa mbola tsy vita ena hatramin'izao. Itohatra ny fitakiana ireo mpiasan-jatony tsy nomena ny karamany. Miatra manaraka izany anefa ny asa eny anireo toerana fandanjana fiara. Iara-malala ny vokany fa simba ny lalana noho ny tsy firarahin'ny mpitondra azy ireo. Ny ary dia ohatrany reny ny zava-misy. Tao anatin'ny 420 ora monja dia ireny ny endriky ny fitokonana sy ny fitakiana etsero manodidina Antananarivo zany. Dia vatantsika vetrany hoe inona zavatra hitranga indray ao aorian'ny fiakaran'ny viditsolika, ny fiakaran'ny sara-pitateran'ny taxi be sy ny sisa anjara mivoaka malagasy mandinika ny hoe mbola hiaritra ve sa mba hiezaka kosa ny joro hiteny mba tsy anaiky zavatra tsy arinjariny amin'ny fomba fitantanana azy mota amandrana azy sika. Dia izay sy zay no lohevitra no entina tetontsika Menakavy tamin'ity anio ty fa dia mametraka ny veloma satria voafetra ny fotoana dia mametraka ny veloma ho tahin'ny tompo daoly isika Menakavy dia za moa zany amin'ny herindray fa ny raha pitso raha riva viteo ihany. Eny ary fa reto misy commentaire vitsivitsy zany soratsoratra avy amintsika dia reto ny tena marana anazy angambany dia Hilary Guillaume hoy Rajoel aoko izay ny mino fotsiny ihany fa ny azy lazaiko dia tanterahako dia mitsara ianareo ry tanora manao akory tsika enan'izao io ko mitandrema nareo fa fitaka sy vandy no manjaka amin'izao fitondrana izao jereo no manodidina anao. Jereo ny ao an-tranonao, jereo ny fampianarana manjary ve manakory nareo Bachelet 2018, 2019, 2020 milamy ve mieritsereta re tanora. Hilary Guillaume zany raha azoko tsara avy any amin'ny faritra Atsimo-Nosy izy. Dao are Naina Christophe efa tany amin'ny mandrakizay hono izy ko. Laza fomba fitenena niny Lion zay no maneho hevitra zany avy amin'ny Facebook ny falmeraba nareo miralary ina sy faniry ary ny teknisianina MBS Radio Mada tsy adiny koa isika pakafy ty fandariny ity eto aterina sy anivelany ihany tsotra ny teniko tsy tafavoaka-tso ny fitondrana io mifoaza ny saina sy amin'ny torimaso ry malagasy tsy vaky volo hoantitra foana. Dez eo ianao raha izao fitondrana zao no raha izao fitondrana zao no averina eo amin'ny 2023 hoy Ragy zay zany. Eny ary makasitraka atsika rehetra dia makasitraka ihany koa faneho-kevitra tamin'ny soratsoratra zay nalefantsika teo reny zavatra azo notanterina tamintsika mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena mbola hiresaka loha hevitra hafa indray isika raha-pitso satria solomamoaka hafa ady hevitra hafa no etsika raha-pitso ary goavana dia goavana no etsika ao anatin'izany fa ho an'ny androany aloha dia faranantsika hatreo zany aza tonoina ny fandarina zany malaza raha riva mialohan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fitora sasany dia anaraka izany isika hitondra loha hevitra hafa fa mame fotoana ho anareo ny tenako sy ny teknisianina sy ny mpanentana ho any raha-pitso indray makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy.